Fahalalananao sy mantanteraka ny sitraponao Jesosy. Tanterao Andriamanitra ny sitraponao androany. Dia tanontano zahay Jesosy androany. Dia amin'izay rehetra efa amponao, efa voakajinao sy efa voamanao anay Andriamanitra. Dia akoa tanteraka aminay izany Jesosy. Aoka ny fifalianao no velona ao anatin'ny rehetra Andriamanitra. Na izay rehetra miaraka eto na ny manaraka mivantana, na izay rehetra mbola miandry aoriana kely vao mijery, dia aoka ho feno fifaliana ny rehetra Jesosy Kristy. Satria niza miona aminao Jesosy, dia adino daholo ny alahelo sy ny longolongo sy ny fahatezerana, satria ilay fitobahan'ny fifaliana izay mirotsaka avy any aminao Andriamanitra no maninika ny tsirairay avy. Aoka Jesosy tena ho feno anao ny rehetra, ho feno ny fahatsaranao ny fiainanay Andriamanitra, ary mitenena indray Andriamanitra satria ao aorian'ny teninao Andriamanitra dia tsy maintsy misy fanovana, tsy maintsy misy fiovana amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny alahelo rehetra hody fifaliana. Alleluia. Aoka ny ranomaso rehetra ho tena hoe fahasambarana sy fipoam-pifaliana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Jesosy ninona zavatra mety manoloana anay Andriamanitra dia tsy io ny ifantohanay Jesosy, satria efa tsy nankinay tamin'io zavatra mitranga io nitoetry ny fonay, fa nankinay taminao Andriamanitra. Ianao ilay fifaliana mandrakizay amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Aoka tafatoetra mandrakarivo izany Andriamanitra. Aoka nitoetranao Andriamanitra tafatoetra anaty tsirairay avy. Aoka ahery izahay satria ilay mahery indrindra ny miaraka aminay Andriamanitra tsara indrindra. Jesosy aoka tsy jery ny sandrinay izahay, tsy jery ny tongotra izahay, tsy jery ny mombanay izahay ka sanatria ho kivy tahaka ny Gideona tsy mahafantatra amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Fa aoka ianao Jesosy Kristy anova amin'ny masonay ka ahafahanay mahita fa efa nomenao anay ny hery rehetra, efa nomenao anay ny fandresena entinay mandresy izao tontolo izao Andriamanitra. Ary izany tsy afaka ny tanteraka nefa raha vao tafasaraka aminao izay Andriamanitra, satria ianao dia milaza amin'ny jaona toko 5:10. Fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona. Ka androany Andriamanitra dia raisy ny toeranao Andriamanitra. Alleluia. Aoka tanteraka eto Andriamanitra ilay teninao izay nambaranao teny am-piandohana hoe naiza ny angonany rora telo amin'ny anaranao dia eo ianao Andriamanitra. Ka Jesosy amafisinay eto androany fa tsy anaran'olona na anaram-piangonana na anaran'izaniza Andriamanitra no antony ivoriana eto Jesosy Kristy, fa ny anaranao rery ihany indra inay asandratray Andriamanitra, ilay reharehanay mandrakizay dia ianao Jesosy Kristy. Alleluia. Alleluia. Amen. Dia tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy androany. Alleluia. Alleluia. Toroa ny fiadanan'i Jesosy ho an'ny olona akaikinao sady ampifaliana. Yes, teneny mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao. Alleluia. Za mino fa tsy io tare milongolongo iny tena tarehanao fa dia tena tare tsara be izay nomen'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Salamo fa 9:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Raha mety sokafo amin'ny baibolinao za mino fa mety izay ary toizako hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 9:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Izay vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no atahorantsika na dia levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany misy ony. Koa ny sampany dia mampifaly ny tanàn'Andriamanitra, fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva maraina ny andro. Amen. Andriamanitra no eo afovoany. Eo anatrehan'ny zavatra rehetra, Andriamanitra no eo afovoany. Eo anatrehan'ny adiny fiainana izay eritreretin'ny olona, Andriamanitra no eo afovoany. Eo anatrehan'ny horohorontany, Andriamanitra no eo afovoany. Eo anatrehan'ny asanao, Andriamanitra no eo afovoany. Eo anatrehan'ny tokantrano, Andriamanitra no eo afovoany. Alleluia. Nao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao tena hoe ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny centre ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Asanato vavakao androany, asanato vavakao dia tena apetrao Andriamanitra eo amin'ilay toerana tsara indrindra. Alleluia. Eo amin'ilay toeram-pamendrehana, eo amin'ilay toerana feno voninahitra eo amin'ny fiainanao, ilay ampovoany eo amin'ny fonao atoloran'Andriamanitra androany tompo. Eo am-pelantananao Jesosy ny ametrahanay ny aminay rehetra, ary ametrahanay anao Andriamanitra eo amin'ilay toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Raisony toeranao androany Jesosy, tsy hainainay amin'ny fifaliana Andriamanitra. Alleluia. Ianao Andriamanitra anao kitoetra feno eo amin'ny tontolo misy anay Jesosy. Eo koa tanteraka eto Andriamanitra ilay sitraponao Andriamanitra tsara indrindra. Aoka hatamananao izao toerana izao Andriamanitra dia ny toeran'ny fonay. Aoka hatamananao ny fonay Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Sarato ny vavakao androany.
amin'izao fotoa ataovy mafy mihitsy ny teneny hoe Jesosy ô tiao androany tompo atolotra anao indray toerana mindrika indrindra eo amin'ny fiainako raisony fiainako Jesosy oh alleluia tsy misy ny tsara mihoatranao miazonay ny tananao raha lavitranao ao dia irery ny anilanao no feno hoe tsisy ny tsara mihoatranao miazonay ny tananao raha lavitranao ao dia irery ny anilanao no feno hoe. Alleluia. Ndao tsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy atao fifalinana ao anatin'ny fonao satria eto ilay mpanjaka mpanjaka sy tompontompo androany. Ndao tsika mba hifampiarahaba amin'ny manodidina antsika tonoho ny fiadanan'i Jesosy ao amin'ny manodidina antsika rehetrarehetra ta iny Jesosy ako fifalinana ao anatin'ny fonao androany eto ilay mpanjaka mikarakara ny fiainanao androany. Amen. Ndao hiaraka anandratana antsika ao an'i Jesosy hisaotra anazy ny amin'ny fotoana ny amin'ny tombonandro mbola omeny asy anao asandrato mivavaka andro Jesosy mankasitraka be dia be anao zay fa mbola nomeno tombonandro ndray Jesosy natratra nyity maraina vaovao mahafinaritra ity Jesosy misy olona mety mifo maraina mety kivy mety hoe soreny izy hoe hiatrika ny tontolo andro androandray fa zay Jesosy faly satria eto amin'ny fanatrehanao nanombohana ny tontolo andronay androany iray latabatra aminao ihinana ny nofinao isotro ny ranao Jesosy mankasitraka be dia be ny amin'ny fitehirizanao anay tsirairay avy misaotra ny amin'ny fiarovanao anay tamin'iny aliny Jesosy natratra nyity maraina vaovao ty zay dia mankasitraka Jesosy tena mankasitraka be dia be sarobidy loatra aminay ianao manan'izay Jesosy manana anao ilay Andriamanitra sy mpanjaka anay misaotra betsaka Jesosy sarobidy loatra ianao tsy misy tsara noho ianao rery Jesosy tomposa robidy ianao tomposa robidy ianao mamikio ianao tena tiky ianao satria tiay talo lazao hoe tompo sarobidy ianao tomposa robidy sarobidy loatra ianao Jesosy tomposa robidy ianao mamikio ianao tena tiky ianao satria tiay asandrato mafiafiotsika lazao sarobidy loatra ianao Jesosy tomposa such
ianao rehery Jesosy hatramin'izay ka homandrak'izay Jesosy ianao rehery ny safidy ny fonay tsy te hiala aminao zay Jesosy ianao ilay tsy mba manadino anay izay no misy fotoana Jesosy mety tsy mirarahanao izay misy fotoana manao tsinitsina anao Jesosy fa ianao tsy mba mafoy anay Jesosy Jesosy tehiry izay tsy hiala aminao mandrakizay alleluia asandratry ny tananay androany Jesosy anambaranay ilazanay fa ianao rery ianao ny mpanjaka anay mandrakizay alleluia asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko sandraton'ny tanatsika ho an'i Jesosy lazao hoe asandratro ny tanako anao Jesosy asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy manana fa tsy ianao zay Jesosy tsy manana fa tompoko afatsy ianao miriny foko tsy misy fetra toko anao tombo isaotrany tsy manana fa tsy manana fa tompoko afatsy ianao miriny foko
nafatsy anao Jesosy. Asandrato mafy ny feo anao. Atao vitany Jesosy ny ao anatin'ny fonao. Atao vitany Jesosy fa tena mangetaentana azy ianao androany. Ni foko izao, ni foko izao, aterikyo anao, aterikyo anao Jesosy, ni fiainako, ni fiainako. Sandrata Jesosy, atirina eo anao ririan'ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Aoka tsisy anaranao miamboninahitra fa tsy ny anaranao riry Jesosy. Halleluja. Jesosy apetraka eo ampelantananao mombanay rehetra. Ny ankehitrininay, ny hoavinay, ny fiainanay manontolo Jesosy. Dia atolotra eo ampelantananao. Ianao rery ihany mavita anay Jesosy. Tsisy olona azo anteherana, tsy misy nizaniza Jesosy afa-tsy ianao rery ihany. Ianao rery ihany no afaka mikarakara mombanay rehetra Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsy misy aho raha tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsisy aho raha tsisy anao. Ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay pombare. Fantatrao Jesosy, fantatrao Jesosy ny fiainako. Ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay pombare. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Lazo hoe tompo ianao ny fiainao.
momba ny tenanay rehetra mombanay rehetra dia entinay miankohoka eto anatrihanao Jesosy entinay hiterananao Jesosy satria tsisy avy aminay Jesosy fa ianao rerianao ambadika ny fijoroanay ianao no mbola mitahiry ny fiainanay mitahiry ny tsara ihany mitahiry ny fahasalamanay mitahiry ny tova rehetra ao anatinay Jesosy mbola matoy zay mbola afaka mijoro mbola salama tsara toy izao Jesosy dia nohony avy aminao reriany zany Jesosy makasitraka tompo androany atolotray ny maso ny orona ny tova rehetra ty anatinay ny tananay ny tongotray mombanay rehetra Jesosy bakao anao reriany amen. Ny masoko no ibanjinanao ny sofiko no andrenesako ireo teninao ny oroko fofonaina avy aminao ny vavako no hiderako anao ny tenako no anandratako anao ny saikano isaintsainako ny falebiazanao tompo ianao no antony velomako tompo ianao no natozao no arinao mitovy endrika aminao halleluja halleluja laza hoe masoko mibanjinanao Jesosy no ibanjinanao sofiko no andrenesako ireo teninao amen. ny sofiko no andrenesako ireo teninao no andrenesako ireo teninao ny oroko fofonaina avy aminao halleluja ny oroko fofonaina avy aminao fofonaina avy aminao ny vavako no hiderako anao ny vavako hiderako anao Jesosy hiderako anao asandrato tananao tanako no anandratako anao Jesosy isaintsainako ny falebiazanao Jesosy isaintsainako ny falebiazanao tompo ianao no antony velomako tompo ianao no matozao no arinao mitovy endrika aminao
asandrato ny feoan'ny lehilahy rehetra Tumpo yanao no matuzao ai no arinawao ituvi endrikabina yanao no antony velomako Tumpo yanao no matuzao ai no arinawao ituvi endrikabina izy rery zao fa izy matoy zao anao asandrato ny Alléluia. Lorsque tu es comme enfant de Jésus, dia manasanao azo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika mirinana ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alléluia. Tainy Jesosy daholo. Tainy Jesosy tompoko. Zavatra anankiroa no témoignena efa nitezaina tao anatina fivavahana kristianina ny tena taloha fa ny 2013 précisément ny 23 août 2013 no fakahitako tamin'i Jesosy dia tsisy zavatra tantaraina be fa ny teny fotsiny dia tsotra hoe aza mba mifanena amin'ny Jesosy zany fa tsy maintsy miova ohatrany Saul teo amin'ny fanena tamin'i Jesosy teo amin'ny langa dia mahitsy be hoe Jaona toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo dia ho vaiko kely fotsiny le teny hoe bandy taloha fa mahiratra ankehitriny dia raina ny tompo fa aza mba mifanena amin'ny Jesosy zany fa tsy maintsy miova ianao matoa anao mbola tsy niova dia tsy mifanena tamin'i Jesosy zay fa ny olona mifanena amin'ny Jesosy tsy maintsy condition sine qua non irrévocable mitorina 360 degré fiainanao dia ohatran'izay dia raina ny tompo faharoa tamin'ny faraparan'ny taona 2020 nisy calcul rénal somary ngezangeza zay tato amin'ny rein droiteko tato 10 mm nefa ny fantsona mitondra azy 5 mm zany hoe rehefa nataony scanner farany zany dia ozy mifanapahan-kevitry ny professeur zay lehibe indrindra eto Madagasikara angambany urologue lehibe indrindra hoe miakatra bloc opératoire zany ianao dia didina fa teo tonga dia hoe za tsy didiny zany io raha mbola misy Jesosy zany tsy isaky didididy zany ao dia ozy izy hoe misy test farany ty atao ozy izy contrôle radiographie ASP tsapaina hoe ao ve le izy sa tsy ao afaka didina sa afaka le vonina sa tsy ao natao le radio avy efa tsy hita teo izy fa tsy haiko raina tompo
tsy ny tanan'olombelona manao azy fa misy tanan'Andriamanitra mitsotra de isaoran'Andriamanitra fa rehefa nanapa-kevitra an'izay zany ary nakaiza le izy tato izy le professeur toy hoe za koa tsy mahafantatra ho de rehefa natao le izy toy hoe tsy didina indray anao fa jerevana ny évolution any efa tando apriany iny nizara roa le izy mivoaka avy any amin'ny fivoahany de raina ny tobary an Jesosy rery any voninahitra makasitraka tompoko tainy Jesosy taty jedidia voninahitra Jesosy any no fakomitsory eto androany fa omaly tam'le avurana de adiko nanarina le motoako de tam'le tapaka jiro iny no hoe nde hitsangana de anarina le izy de nefa pasteur zany teny hoe miakatra leo anjody de niakatra tam'le tapaka jiro iny de ekatra rehefa ndravy iny jerena ny zavatra nilatsaka atao am'le tafo kapila atao tsy haiko iny de vaky le moto vaky le jiro sy le teo amin'ny sisiny tritra be de teo zany hoe raha iny zany mivoaka de zany ny anjeran'le izy tao de rehefa tonga tany an-trano de za moa pisy be tao anatin'le izy tsy netrehitra hoe ina vola inona fa toa de pisy be anahita le izy de nandenandenody de tao an-trano nahita le izy efa nanino de vaky de arenao de tsy naninona akony de rehefa tsy nanino ianao de etoanay la rehetra fanamboarana an'io an-trano fakatoavana de misy fomban'Andriamanitra amen alleluia voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona eto nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako za taloha efa manana Jesosy zany de le vadiko misotro toaka de rehefa misotro toaka izy de mavesatra be foana Jesosy tena reraka Jesosy de ndrezay taloha tena manozona mihitsy ny anao zao de rehefa nanaraka sekoly tamin'ny directa de nanomboka niova ny toetrako de voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany alleluia manara sekoly de miova ny toetranao de nanomboka nangina de gaga be izy hoe lasa niova toa tsy menomenona tsony toa tsy mitabataba tsony de avy eo tamin'ny nanaraka krismasy akony de rehefa nanaraka krismasy tany amin'ny trampokon'olona tamin'ny 23 de niteny pasteur hoe isy Jesosy amen be marina amiko zany Jesosy de tonga tamin'ny 1er janvier voninahitra ho an'i Jesosy fankasihan'i Jesosy le vadiko sotra Jesosy alleluia de rehefa ankasihan'i Jesosy izy de niova de lasa mandeha mivavaka rehefa lahady de tsy asotro toka tsony de tsy vokasikara tsony voninahitra ho an'i Jesosy de tiako zaraina amintsika hoe aloha tsy misaraka amin'i Jesosy zany mihitsy fa Jesosy eo anilantsika foana de androany gagabe hoe misy zavatra nataony Jesosy taminao ve ozy izy de ozy Jesosy androany ve zany le mijoro vavolombelona zany de ozy amen Jesosy eny raha fa ho avy Jesosy satria tao aorianan'le 1er janvier de za ozy manaraka direct amin'ny FB foana fa rehefa sabotsy mezaka mamonjy foana ny amin'ny sekoly fandraisana communion Sabotsy communion de rehefa andavanandro ako de mihaino amin'ny Facebook de misy taona le vadiko taloha de mihaino zay amin'ny ala rehefa atory zay ndray le ina moa fiteniny anazy zay ndray le raha le miracle ozy izy de za ozy Jesosy tena mino fa lalana itondranao zao anovanao fiainanay de mihaino lesinao foana moa de mandray hoe zay mihitsy zany Jesosy tianao hovaina toe-po rehefa miaraka aminao ka Jesosy tsy fombafomba fa le ao anaty mihitsy Jesosy ka tianao hovana de voninahitra ho an'i Jesosy fa tena miasa Jesosy amin'ny fotoana rehetra amen alleluia fijona vavolombelona manaraka ao anatin'le sekoly de zaraina effet spéciaux tsika le effet hoe manena bruit ao anaty rallye de miracle ny échappement mitabataba be fa ny tokantrano le bruit ao tokantrano miena de miova amin'ny vadinao amen alleluia mbola voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona eto 2 jours talohan'ny fanombohan'ny fifadikanana de tapaka ny jiro anay le jiro mavoatoniny isan-kerinandro iny tapaka ny jiro fa ozy hoe Jesosy
tsy ataoko masakana fa tsy maintsy hiditra fifadikanana fa raha tafasaraka amin'ny jirony jiramao aza tsy maty fa raha tafasaraka aminao le fahazavany zao tontolo zao any mety ho faty dia nitohizana foana ny fifadikanana tsy dia natao hoe sujet be le jiro tapaka fa ny toe-po sy toe-panasatra izay ny lesona hoe toetra dia nezahana foana ny toetra no nentina natao tao amin'ny vavaka dia nandeha ny fotoana herinandro mbola tsisy nininina nandeha ny fotoana tapa-bolana mbola tsisy nininina fa zao Andriamanitra niteny foana miteny foana izy ao anatin'ny fotoana rehefa tonga ny zoma fanotronana dia tamin'ny vao tapaka mihitsy izy aloha dia zoma dia voatonona hoe ijiramatsy voaloha io dia hoe Daniela mety nivavaka ihany mba tsy hidirana ao anatin'ny liona fanangin'Andriamanitra dia tany aloha mety efa nivavaka ihany hoe mba ho voaloha ty jiro ty fanangin'Andriamanitra fa navelany mihitsy hoe eo amin'le tapaka mba anehoan'ny fanotronany dia amin'ny atoandro rehefa le ao anaty pause kely iny dia ao amin'ny bokafe foana moa misy salle de prière ao dia ao foana zany mandeha rehefa le amin'ny fotoana hoe fisakafoanana dia anao mandeha mivavaka ao zany nandritra ny fifadikanana na tsy fifadikanana ary dia ao foana dia ao ianao mahazo teny dia gagabe tamin'ny herinandro fa rehefa niditra dia nasiany zareo décoration kely zay ao dia sary varavarana misokatra ny eo amin'le varavarana dia misy teny fampanantenana hoe aza manatsoana ozy fa efa mandray atanana ny momba anao Andriamanitra dia ozy asadintsika hoe ndriry Jesosy dia tao anatin'izay no tonga le apocalypse 3:7-8 ary voninahitra ho an Jesosy fa mbola navoaka ny papa le izy tamin'ny sabotsy zay hoe teny efa hiditra tsehatra tokoa ianao Jesosy dia ny zavatra navarina ho an'izay tsy nahalala le fijoroana vavolombelona fa efa nijoroko tary amin'ny trampokon'olona hoe vao nanomboka koa ny fifadikanana dia nisy olona anankiray tena nampahorina ndritra amin'ny fotoana maro fa nasain'Andriamanitra navotsitra le olona dia izay olona izay ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra tsy izany no nitaraina fa sendra nafantatra izy tamin'le zanako mandeha misarja telefônina etseroa dia nampananteny izy hoe andrasy fa ho alohako dia ny ankizy moa zany manontany foana roviana le izy dia zany teny andry zareo hoe Jesosy andrasana fa tsy le olona fa tsika Jesosy ny mpiahtsika dia tamin'ny talata nanao vavaka ohatran'izao hoe talohan'izay aloha tamin'ny herin'ny zomaty ozy hoe Jesosy raha izany dia fantatra hoe fa tia ahy ianao sady miaino ahy fa zao noho ny amin'ny olona izay mitazana Jesosy dia aseho iny voninahitra ao dia navoaka ny papa koa izay teny izay tamin'ny asabotsy dia tamin'ny talata rehefa nivavaka toy hoe Jesosy za fantatrao fa ny fanantenako rehetra dia aminao fa raha ohatra ka io olona io fitaovana dia mba miangavy raha mety hoe tahio izy dia voninahitra ho an Jesosy fa tonga tany an-trano ny atalata dia niantso an'le zanako le olona ahoana ozy izy ohatrinona ny any aminareo ohatrinona ny vola possible any aminareo dia ny apaha-efatra le vola betsabetsaka ihany dia alao raha ozy izy fa hofenoko le izy dia averina le jironareo dia hoe ok fa roviana ianao zany afaka mantsy an'le zanako dia le zanako moa teny hoe za ozy izy mbola manatra devoir any akatso rapitso dia hoe alao zany ary lakamisy dia vita hoe lakamisy ariva dia avy indray le olona ny antso alao tena tsy miandro lakamisy fa alao rapitso fa alao olona ny rahako mandeha any ary fa tsy ianao mandeha manatra an'le izy ary fa le olona dia za ao anatin'izany rehetrarehetra zany ozy ianao larbi mijanona ao an-trano satria manana fanompona ao an-trano ao moa rehefa larbi ny andry an'le jiramatonga tena hoe voninahitra ho an Jesosy fa tsy nisy nininona natao fa manotriny izy rehefa matokontsika fa zay ny teneniny tamin'ny sabotsy sazoma hoe matoky le efa nanao ny teny fikasana tena marina hoe matoky le efa nanao ny teny fikasana dia mbola nisy zavatra ohatran'izao indray ny seho tao anatin'le vita voaloha le jiro fa rehefa nijerena le facture dia misy tsy tokony anay le jiro décembre 2021 fa mbola tokony ho an'le tompotrano dia izy damo ny teny hoe neny andao tenenina ary zareo fa tsy mety zany fa ahoana tsika indray ve ny andohala izy toy hoe non tsy teny aho fa tsy maninona va tonga dia audible tsara mihitsy nandrenesako ny feoan'ny papa hoe maneke ho ambakainana dia amin'ny tsirariny ary toy hoe tsy teny dia fa maninona ozy izy dafa ary zareo nge ny tokony andohana io toy hoe sady de toute façon koa ny hoa tsy tsika nandohan'le izy akoa sasera hoa hoe andeha anankirotana fiarahamonina
fa tsy maninona izany ho aho fa voninahitra ho an' Jesosy tao anatin'izay zavatra rehetra izay fa hitako hoe gaga ny manodidina. Gaga ny manodidina satria ilay izy tao anatina periode sady fandoavana hofatrano a no nanotrina koa Jesosy tamin'ilay jiro a tena hoe voninahitra ho an' Jesosy. Toe-po fotsiny reto a rehefa mety ny toetra dia manotrina izy. Voninahitra ho azy rery ihany. Alleluia. Tsy haiko nareo raha mandinika misaotra betsaka tompoko ao anatin'izany a sady mandray tsika tsirairay avy témoignage ilay izy a fa tonga dia mandraisa eo amin'ny kahanao. Ny zavatra angatahan'i Jesosy a tsy ny mamaky an' Jesosy ny hamany situation anao fa le raha matoto eo zao a na iena ny bruit tao an-tokantrano supprimer le bruit dia miova ny vadiny vao mankatoa ianao dia Andriamanitra mikarakara ny ambony omeo fotsiny le toe-panahy dia aleo Andriamanitra anao ny ambony Andriamanitra izy a vita ny mikarakara anao dia mahita ny fiainana izay lalovanao Andriamanitra aza maika ny ovan'ny vadinao aza maika ny iovan'ny situation fa atovy azo antoka hoe pakatohan'Andriamanitra ianao a dia aleo izy a anao ny ambony. Tain'i Jesosy tompoko. Dia voninahitra ny tompo irery ihany koa ny zoroko vavolombelona. Ilay izy koa resaka tao tokantrano. Dia ilay izy zany a tamin'ny voalohany fifadikana iny dia nisy teny latsaka tao am-piangonana hoe mila mitondram-bavaka amin'ny fianakaviana. Dia ilay fianakavian'ny vadiko zany a tsy mifampiresaka nandritra ny 20 taona. Resaka lova dia tena ady be tena fampitory any amin'ny tribunal mihitsy dia nentinam-bavaka ilay izy tsy nitononona fa resaka hoe fitondranam-bavaka dia nresaka ry zareo lasa mifanantona nafatrotry hoe impossible satria 20 taona satria zareo samy manana le ohatran'ilay miavinavina le ohatran'ilay za tsy resaka ohatran'ireny daholo le toetra zany dia nanaiky dia noho tonga ny izy dia fety dia nenazy moa rehefa tonga ny rehefa hoe miavana zany dia fety be dia etsy foana dia rehefa 20 taona tsy mifankahita zany dia tena hoe tsy mba j'aime dia tsy nanatrika satria efa za mihitsy nresy lahatra hoe na tsy hoavandry zareo intsony na tsy namana amin'ny zareo intsony tsy olako zany dia mivadiko moa tsy nanisy olana koa satria fatany point de vue ako dia tonga tao amin'ilay fety zareo zany dia osy nataony vadiko hoe tsy ampozy izy le etsy dia za moa tsy namaly anazy hoe taloha dia menimenina be aho hoe io ny volana efa nentinam-bavaka io hoe Jesosy menimenina be ohatrany dia nankina vavaka sady nitsikitsiky taminy tsy manina tsy hoe modinitsika fa tena tsy nampaninina mihitsy satria vadiko ny teny an'ilay izy tsy fankatoavana dia nividy naka an'ilay vola tao amin'ny satria fampiarahana tsy na vola mihitsy satria lasa volantsika tsy volako ta volany dia nalainy ilay vola tao nalainy dia lasa mividy tokantany izy dia verina dia nampidirina tao anaty arony dia nitazomina teny atratra le toka tonga tao amin'ilay fitoerana isotroana tsy hitany nalehan'ilay toka gaga daholo ry zareo nakay zany le toka tato dia tonga saina vadiko ka nenahy koa le fampianarana raisiko be le hoe mangidy ty le divay eo amin'ny isaka lahady zany dia misotro divay ihany ny vadiko dia tononoko mangidy ty dia tena mangidy tokotra le divay dia osy izy le vadiko isaka mangidy le divay jerevana ohatr'izao nentinao mbavaka angaty dia tena deraina Jesosy fa tsy miteny satria ny vadiko zany rehefa tenena hoe non dia ataony oui rehefa tenena hoe oui dia ataony non dia tsy miteny tena anatra le sekoly zany tena hitako hoe le fampianarana plus be atsika dia tonga dia hoe vita le izy dia amin'ny herindray osy izy torinareo toriny any aminay osy nataon'le tonton zareo zany fety be ndray ka tamin'ny herin'io le fifadikanina tany amin'ny pasteur Rodolphe toute la journée dia andeha za osy izy mivadiko invitation le izy soit ianao makany ndao atsika araka ifadianina invitation le izy na ianao makary na ianao makaty fa Jesosy miinvite anao fa anjaranao misafidy dia saika anda ihany izy dia nieritreritra teo izy dia netiko ambavaka moa le suite satria vadiko somary mbola malemy fanahy kely zay ihany
de tonga tany amin'ny fanatrehana de tena mamy zany tena hoe reanao mihitsy ny hoe mamy le fotoana de izy moa nihiratra be koa tamin'izay nihiratra be hvkl de fa tsara ny tompo fa naverina any an-trano rehefa enregistrena manao an'le enregistrena daholo le andre de averimberina ao an-trano reny any mandeha ao an-trano moa zany de aveo tonga tany amin'ny fanatrehana de nody satria avo ny orana de tonga tamin'le orana iny zany de nanatitra mpanompon'Andriamanitra teny anala mahitsy de tonga tany amin'ny taty Lucille teny amin'ny tranony masika de tonga teny de tomobila tsy maninona tonga teo akaiky ny trano taty voatitra zany taty felana sy taty Lucie maty ary ty tomobile osy Jesosy zay nge avy nanompo anao fa maninona ty tomobile ty maty ohatrindreny hoe la naissance jereva nefa le Jesosy atsasan'le essence maty ty Jesosy ty osy de osy hoe ndao osy taty Lucie ivavaka tsika ndao ivavaka aloha de mivavaka aloha de tao anaty vavaka neniko hoe misy anatra osy izy tiako omenanareo mivady zay aro tendray ny tompo androany mena misy anatra omeko amin'ny vatinao izy de omeko anao koa de fampahirezana tamin'ny taty Lucille tao anaty tomobile efa betsaka antany miaraka tamin'ny pasitaty tary amin'le journée tarifa tena nilaiko mihitsy le mahagaga fa na hoe olona samytsika zany de misy tena ataony tompony ambava de tena mila raisina hoe nondresaka zay taty Lucille de ohatrany hoe rehako mihitsy hoe zay mihitsy Jesosy tena nlaiko koa fin de journée koa de teo daholo le mécanicien de jerevana dus le vadiko teny Jesosy hoe janona ny orana sy de janona tokotra ny orana teny Jesosy hoe velona tomobile jerevana tsy velona ao anaty tomobile ty nataonao fo zany de veloma le tomobile tsy mety velona tsoahana daholo ny testena pompe le pompe ignamaramisy tsy mandeha le anina tsy miakatra mihitsy ny essence tsoatsoahana daholo ty filiny ty mety daholo tsisy problème inona ary ty za zany miandra zany Jesosy inona ary le tenenao aminay inona ary Jesosy tenenao aminay za zany tena feno fedanana be tao anatin'le test satria fantako hoe Jesosy ny ary ny orana tsy rarako na potsaka hatrany amin'ny tsy rarako nefa tsy avy ny orana de nahagaga zay koa zany teo akaikina mpivarotra zay efa le nona be satria le vita fivadikany ny jus tao de tsy nanino nety be tsy re mihitsy tsy olana daholo le any de aveo miane poche zany nahagaga fa d'habitude mitondra vola ihany fa tamin'io andro tsy nitondra satria hoe andeha ho any amin'ny anina ve de juste hoe rakitra de juste zay fotsiny entinao de aveo de adiny ray pile velona le tomobile de osy izy nataony vadiko ina ary ny dikan'izany mihitsy de osy le mécanicien hoe main d'œuvre fotsiny ramy satria tsisy nikitianay osy izy le anina fa tsy fantatro de osy izy nataoko tamin'ny vadiko hoe zay ho nataony Jesosy hoe misy afatra omenenao no misy za koa nahazo androany fa inona le afatra omeny Jesosy anao taitra be ny vadiko tena niteny tamiko mihitsy ny tompo ka manao fotoana amin'ny Adrien osy izy tonton Adrien le ety zany io ka le fotoana andeha rahana isotro an'le ari de hoentiny any satria le hoe de satria hoe tsy afaka makaisa za zany tiany foana hoe miaraka aminy zany efa tsy te ho andy niaty zany le tonton revo be aty miakatra be ndrefa avy de osy izy nataoko zany ahoana osy izy ny ataontsika za aloha efa fantatrao de ndaotsika oto fa maty andreny tomobile de nahagaga le tomobile tsy maninona fa aika le tomobile
tena Jesosy mihitsy kay le tena hoe ianao mieritreritra hoe avy nandeha fifadikana nataoko hoe velona tomobile tsy velona kay aike Jesosy confirmé tamin'ny sekoly hoe indraindray Jesosy mety indraindray Jesosy tsy mety fa tsy any amin'le hoe dia tsika zany isan'andro mila hoe makatoa foana hoe Jesosy ninina situation voaka fantatry fa ianao ny tena manao an'ity situation ty dia matoky hatrany farany a Jesosy feno fifaliana dia nandritry le noty dia tena hoe matsapa tena tiany Jesosy ako reako tao anatiko mihitsy hoe aike za tena tiany. Halleluja. Zany tena mampimemena amin'ity sidika satria zany tena mampikakakakana amin'ity sidika satria matsapa tia hoe Jesosy ka tena tiana en toute circonstance fa tsy hoe na hoe dia lasa tsy manao fahotana sasatsony ianao misy mifakapana fa zao lasa tsy satsony ianao hoe za ka tiany Jesosy fa tsy ataoko ty dia ataonao amin'ny fo tena hoe ampifaliana hiala satria zao Jesosy tena tiana taloha izy dia voninahitra tompo dia mampahery antsika rehetrarehetra andeha sekoly raha ona hoe manaraka en direct na hoe en différé satria iny tena hoe confirmation sy ny ohatry ny confirmation zavatra ny ainanao sy le hoe no avy ninina mpanompon'Andriamanitra nitsangana eto dia tena hoe azonao avatra fa na le tsika presadresaka tsika piara-manompo miresadresaka ary dia hita mihitsy hoe tena rehanao hoe Jesosy tena eo foana dia voninahitry ny anarany tsikitiaka mafy eo an Jesosy fandaminana kely somary vitsivitsy ny sezantsika ho an'ny ankizy raha ohatra ka ny ankizy ny club d'enfance ny club d'ado raha ohatra ka mety dia mba makamaka sisiny kely dia mentsika ny olon-dehibe ny seza dia raha misy réservation ka mbola tsy tonga koa le olona dia angavianao tsoahana amin'izay ny réservation ankoatra amin'ny plasiny ny ho an'jota eny tompoko manasanao hitsangana andao tsika itiaka mafy an Jesosy averenao ny amin'ny Jesosy nidera sy ny lazara ny voninahitra ny amin'ny nataony teo amin'ny fianakavitsika sy ny nataony eo amin'ny fiainanao ihany koa. Alleluia. 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 Ataontsika mbola no hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ao anatiny araka ny lazainy rahalahy Jonathan tao anatin'ny fijoroana vavolombelona teo hoe aza mba miona amin'ny Jesosy ihany reny vavolombelona rehetra hitantsika teo reny niona tamin'i Jesosy daholo tao anatin'ny famanginy tao anatin'ny teny ataontsika ary hivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra tompony amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao misaotra amin'ny tombontsopasoavana ahafahana indray mivory eto amin'izao toerana zao misy ny famanginao eto misy ny fanatrehanao eto misy ny fanotronanao eto ny toerana tena mety aminay misaotra sy manome voninahitra zay Jesosy fa tsy diso anjary zay tonga eto ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manankely avy Nazareta. Alleluia. Amen. Arak'ilay voalaza teo hoe aza mba miona amin'ny Jesosy ihany fizarana fohy alohan'ny akaram-panompon'Andriamanitra no ataoko dia tiako lazaina aminao fa tian'Andriamanitra tsika anam-pahavononana lalandava ny iaona amin'Andriamanitra. Amen. Ny fotoana tahaka izao dia fotoana ninona? Fotoana ny fanatrehan'Andriamanitra ary rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia miteny Andriamanitra. Impiry tsika ny mamonjy fotoana, imbe dehibe tsika ny mamonjy fotoana. Inona ny zavatra voaraintsika, inona ny zavatra iainantsika, inona ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika. Androany Andriamanitra zao dia efa nanomana zavatra be dehibe ho an'ny tsirairay avy. Amen. Fa manam-pahavononana ve tsika ny tena iaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny famanginy androany. Karazan'olona anankitelo no resako amintsika vetivety alohan'ny karam-panompon'Andriamanitra. Ijerintsika Mosesy ao anatin'ny Exodosy 7 andininy 10 ka hatramin'ny faraika ambin'ny 10 dia toizana amin'ny 17 ho ataoko somary ho fitiniko ilay izy satria ny fotoana somary mandeha somary fohy hoy izy ny boky ny Exodosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe niteny ta Mosesy Andriamanitra teo koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta
faraky ambe folo fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra iza mo hoanao akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Dia niseho tao anatin'ny fantatsika tsara ny tantara fa niseho tao anatin'ny romeny mirehitra afo Andriamanitra. Dia niteny tamin'ny Mosesy izy efa reko izy ny fitaraina ny oloko izay any Egypta dia niantso amin'ny Mosesy izy hoe irahako ianao ankehitriny. Dia inona zavatra navaly Mosesy anazy? Hozy izy Mosesy hoe fa iza moa zaho izy no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Ny zavatra mitranga zany dia Andriamanitra tsy miresaka amintsika zavatra tsy fantatritsika, fa Andriamanitra miresaka amintsika zavatra fantatritsika. Fantatry Mosesy tsara izy Farao inona ny any Egypta. Dia izay no tenenan'Andriamanitra tamiko, irahako ianao izy hiverina any amoaka ny zanak'Israely. Fa iza moa dia Mosesy tonga dia nandà fa iza moa zany ho any. Dia ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo efa naniraka ho aty aminareo ary anao amiko hoe kosa iza moa no anarany dia ahoana no havaliko azy. Zany hoe Mosesy rehefa nivangin'Andriamanitra dia nanomboka nitady excuse izy satria enjana be ilay fanirahana. Dia niteny tamin'Andriamanitra indray izy, inona no teneniko amin'ireo zanak'Israely an'ireo hoe ahoana no ireo zao hiteny amiko hoe tsy niona tamin'Andriamanitra zany ianao fa iza ary le Andriamanitra, iza le Andriamanitra lazainao fa Andriamanitray niona taminao. Dia taorianan'izay moa nazavain'Andriamanitra momba azy, se présenter Andriamanitra, nazavainy. Dia jereo tsara fa ao anatin'ny fotoana famangin'Andriamanitra antsika eto dia ohatr' zany mihitsy ny procédé an'Andriamanitra. Azavainy amin'ny antsika amin'ny Tsipriany. Ao anatiny moa dia tena nazavain'Andriamanitra tonga hatrany amin'ny farany mihitsy hoe rehefa hivoaka ny zanak'Israely dia ny vehivavy rehetra angataka firavaka amin'ny Egyptianina ary dia ho foana nambarany daholy. Ao amin'ny fotoana ionantsika amin'Andriamanitra ambarany amintsika daholy ny zavatra rehetra. Fa vonona ve tsika ny andray, vonona ve tsika ny mandray. Misy fotoana rehefa tonga ny fotoam-panatriana ohatr'izao dia zao apahan'ny faran'izay kely tao anatin'ny fanatrian'Andriamanitra indraindray nitadiditsika satria vao mivoaka dia misy zavatra be dia be mifamaofao. Inona nahatonga Mosesy nitady ao anatin'io moa dia nitady excuse foana Mosesy tao anatiny hoe zavatra nanirahan'Andriamanitra sy nitenenan'Andriamanitra azy satria zao tsy mbola zakany le zavatra nitenenan'Andriamanitra. Mosesy moa dia iza Mosesy dia nitezana tao tokantranon'ny Egyptianina tao amin'ny Farao. Zany hoe ny Andriamanitra ny Egyptianina ny fantatry Mosesy be dia be noho ny Andriamanitra ny Israely. Dia izay nampatonga an'Andriamanitra ny se présenter izy, tantarain'Andriamanitra azy daholo, zah no izy hatrizay ka ho mandrakizay. Exodosy 4:4 dia toy izany amin'ny 10:10 dia raisitsika indray 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namarina Mosesy ka indro tsy ino na hiaino ny feoko izy fa anao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tao aorianan'izay? Ozy izy Andriamanitra hoe zao ary inona ny eny an-tananao? Kalaky ny Jetro rafozany. Alleloia. Tena ty ozy izy dia atsipazo fantatsika tsara daholo ny tantara satria hoafoeziko hoe zako fitinina le izy. Nanehoan'Andriamanitra famantarana be dia be izy, ny ranony hely atsipazo ny tena lasa mena rana ataoviny zavatra rehetrarehetra. Dia teo Mosesy nanomboka ozy izy Mosesy hoe enjan'izany fandresen-dahatra zany dia tsy maintsy andeha ihany ve za, tsy maintsy andeha ao anatin'ilay fanirahana ihany ve za. Ao amin'ny 10:10 dia mbola namaly indray Mosesy. Ary Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo mifona aminao olona tsy mahay mandahateny na hatrany aloha na hatramin'izao hitenenanao amin'ny mpanomponao zao azy fa votsavava sy miada-piteny. Jereo tsara fa mbola nitady excuse ihany Mosesy rehefa natson'Andriamanitra dia mbola nitady excuse ihany izy. Any amin'ny 10:11 moa dia ozy izy Mosesy ihany io, Tompo mifona aminao irao zay tianao irahana, maninona moa raha irambony alefany satria Mosesy rery no alefa miverina any Egypta amoaka ny rehetrarehetra. Dia Tompo afantatrao rambo fa izy nakany Vietnam ho an'izay naharaka ny tantara moa zany dia mahay an'izany.
Alleluia. Tiaraka ilay nambarako teo hoe Mosesy tsy nafantatra an'Andriamanitra. Niona tamin'Andriamanitra, zany hoe tsy nanam-pahavononana izy niona tamin'Andriamanitra, dia tsy nanam-pahavononana izy niandray izay ambaran'Andriamanitra, dia nitady excuse be dia be izy tao anatin'ny fionany tamin'Andriamanitra izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny rehetra. Fa fantatsika ny toy ihany, inona no natao? Tsy maintsy nandeha ihany Mosesy satria misisika Andriamanitra. Dia ohatr'izany Andriamanitra rehefa miaona amintsika. Eto izao Andriamanitra, misy olona zay eto tsy amelany. Amen. Fa misy olona zay koa eto mba efa manomboka miomana tsara izy amin'izao, fa handray ny anjarany izy amin'izao. Amen. Alleluia. Ny olona faharoa dia Jeremia mpaminany. Jeremia toko voalohany 4 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatra ny fony ianao tsy mbola ny fironiko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatra ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no hamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa Jeremia, indrisy Jehovah tompo, indro tsy mahay mandady teny afa mbola zaza. Nitady excuse ndray koa Jeremia teo. Jeremia indray dia nafantatra an'Andriamanitra izy, nafantatra an'Andriamanitra ny Israely izy hatrany amin'ny fahakeliny sotr'izany. Fa zao tsy nanam-pahavononana koa izy, ary tsy niomana koa izy niona tamin'Andriamanitra, dia nanday izy mbola zaza hozy izy, nitady an'izay excuse zay izy. Dia zao ny olona fahatelo Maria. Luka toko voalohany 4:20 ka hatramin'ny 5:30, fa 7:30 sy 8:30, tsy ho vakiko ray manontolo izy fa tonga dia ho fitiniko ilay satria fantatritsika tsara ilay tantara. Ny Maria indray dia zao ny ran'Andriamanitra ny anjely Gabriely hitondra ny hafatra ho amin'ny Maria. Fantatsika tsara zany, anjely ny tonga tao amin'ny Maria dia niteny tamin'ny Maria izy hoe arabainy aloha soavina. Dia ny zavatra navalin'ny Maria tao anatin'ireo zavatra rehetra niteneniny anjely Gabriely taminy dia zao amin'ny 4:30 dia ny zavatra mba niteneniny Maria dia ozy izy hoe hanao ahoana reno ahatanteraka izany fa tsy mahalala lahy. Zany hoe tsy fandavana, tsy excuse, fa fahalinana no navalin'ny Maria ny anjely Gabriely tao anatin'ilay izy. Tao anatin'io moa vao nahazo ny fanontaniana ny anjely Gabriely, tonga dia nandefa ampiaingana be tany amin'ny Tompo hoe tena ty le fanontaniana, inona ny amalinana izany ry Tompo. Alleluia. Aingana be koa valany satria klika ray dia tonga. Dia zay dia tonga dia namaly izy. Zao no mahatanteraka azy. Any efa 7:30 dia tonga dia niteny Maria hoe ity ankizy vavin'ny Tompo aoko tonga amiko araka ny teninao dia nandeha nandao azy ilay anjely. Alleluia. Inona ilay izy? Maria nanino? Maria nanam-pahavononana foana niaona tamin'Andriamanitra, nanana communion tamin'Andriamanitra izy. Mora kokoa ho an'ny Maria nandray ny famangin'Andriamanitra na dia zavatra farany. Ny Maria zao ny zavatra farany izay sarotra indrindra, ny sarotra raisina indrindra, ary ny tsy takatra ny saina indrindra ny fahatanterahany dia ny amin'ny Maria. Zay zany ny mahasamihafa anazy telo ireo dia zao Mosesy, Jeremia, Andriamanitra mihitsy no niteny vantana taminy. Andriamanitra mihitsy no niteny vantana taminy. Ny Mosesy tonga dia tao anatin'ny romemy, Andriamanitra tonga dia niteny taminy, Mosesy irahako ianao. Ny Jeremia koa ohatr'izany, tonga tamiko ny tenin'i Jehovah izy niteny taminy mihitsy Andriamanitra. Ny Maria anjely no nirahan'Andriamanitra. Ka zao na hiteny amin'ny vantana aminao Andriamanitra, na aniraka mpanompo izy na iza manana fahavononana ny andray sy iona amin'Andriamanitra foana. Ny zavatra nitranga dia zao, rehefa miona amin'Andriamanitra dia misy fiovana, transformation. Zay vavolombelona zany, fionana tamin'Andriamanitra sy fiovana zany. Ny Mosesy fantatsika tsara fa zao déserteur izy dia lasa libérateur rehefa avy niona tamin'Andriamanitra. Jeremia mbola zaza ozy izy dia lasa tsy mba zaza izy, lasa mpaminany lehibe izy. Dia ny Maria indray i Maria ilay tao andrefa-tanàna, izay fantatry ny rehetra tao anatin'ilay izy, montina kely zany Maria zany sy ohatr'izany. Dia ny olona raha niresaka mihitsy hoe Maria iny angamba ki anao masera. Fa zao tsy raikitra tamin'izay ilay izy fa zao, satria Josefa ny hvkl. Alleluia. Gaka vao nitenena ny anjely Josefa hoe vao nitenena ny anjely Josefa hoe aza apetraka, aza mivela mangingina izy, apetraka mangingina zany izy fa apekary sy ohatr'izany. Dia inona tenen'i Josefa? Pisy tompoko. Alleluia.
dao tsika ivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy sy misaotra sy manome voninahitra tompo amangy ianao androandry amin'ny fombanao sy amin'izay tianao amin'ny tsirairay avy rehetra Jesosy manokatra ny fonay manokatra ny ao anatinay rehetra iaino anao zay ankatoy izay teneninao zay ampeo amin'ny alalan'ny fananao masina mba hanana fifantohana hatramin'ny farany ny tsirairay avy andray izay avy aminao izay ambaranao izay ampetraka ao ambavan'ny mpanomponao misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy mangetaeta fiovam-piainana ny tsirairay avy ary mangetaetanao mitondra n'izany fiovam-piainana izany dera ny lazan'ny voninahitra tompo teo anao mandrakizay misaotra sy manome voninahitra ray eo alleloia amen andaontsika hitehaka mafy sady andray ny mpanompon'Andriamanitra alleloia ataovy mitehaka mafy be ny tanantsika ho voninahitran'Andriamanitra ireriany ava foana tananao dia mbola toisitsika ny vavaka ho fiombonantsika sy fiarahantsika mifaly fa mamanga ny tokantranon'ireo mpiray tapo amintsika ireo Andriamanitra amin'ny fiovana taony bandy taloha na hiratra izy zao alleloia taony tena hoe raha matoa tena be lelalela be tao an-trano dia manomboka nenangina tension ny vavolombelona amen taony mety hoe ady amatona hoe vady misotro toka zany tampotambika eo misy revay tonga ao afaka mitoka lasa mangetaita ny vavaka hitanareo miasa Andriamanitra mahatoky Andriamanitra ao foana tanao antsika iompifaliana amin'ireny vavolombelona nasehon'Andriamanitra tamin'ny fahatokiny reny ray aminaran'i Jesosy misaotranao zahay misaotra betsaka tena novanginao reny ankonanay reny reny mpiray tapo aminay reny tao no foazonao ny kasianao fo kasianao fiainana novainao fiainana novainao fomba fijery nomenao valimbavaka ny rem-pianakaviana afaka mitoka mandrava ny ray mpianakaviana lasa misokatra ao amin'ny fahatsapana mila mivavaka sy mikarakara amin'ny fiainam-panahy bloquenao ny fiara mba tsy ho tonga any amin'ny fotoana izy totoka ny olona izay arahanao akaiky saotra fa apetraka eny ambava mpanomponao tsiraray avy ary ampitoana ny zavatra rehetra mankasitraka anao zay ray aminaran'i Jesosy amen tenenino akaikinao vetivety tenenino akaikinao rehefa eo mifanatren'Andriamanitra hoe dia afaka handray zavatra ianao ao anatin'ny fotoam-piankofana hoe ao anatin'ny vavolombelona hoe ao anatin'ny teny hoe ao anatin'ny fotoana rehetra mihitsy hoe amen anio manokana mantsy ny loha hevitra rahantsika eto dia nampitondraina ny lohateny hoe mahalala tsara ny Jesosy mba ahalalako tsara ny tenako mahalala tsara an Jesosy mba ahalalako tsara ny tenako zao anefa tsy possible ahalala an Jesosy ianao raha tsy mahita azy satria ny fisokafa masonao ahita azy no mahatonga anao ahafantatra hoe ve ohatr'izao Jesosy zay mahatonga amin'ny baiboly tsy lanjaina fa vakiana zay mahatonga amin'ny baiboly tsy atao ambany ondana sitrany mampatahotra amin'ny mpamosavy sy ny matotoa zay tsy mampahita torenao fa vakiana zay mahatonga amin'ny baiboly tsy aprimy manaty poketra na anaty cartable tsy zay fotsiny fa vakiana ary tsy hoe vakiana fotsiny fa rehefa mahita ny Jesosy ianao anatin'le teny zay vakianao dia tokony mahazaka ny fanahinao iova hifanaraka amin'le Jesosy zay hitanao ny fandraisana amin'ny fandraisana dia zao rehefa velarin'Andriamanitra latabatra dia misy élément apetraka Andriamanitra eo amin'ny latabatra manampy ny fisokafa amin'ny masonao ahalalan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fisokafa amin'ny masonao mahita an Jesosy Luc 24:30-31 ozy ny baiboly aminaran'i Jesosy hoe ary raha niara nipetraka ninona teo aminy Jesosy Cléopas sy le namany io zay andeha ho any Emmaosy mpianatra zay verihevitra satria 3e jour tokony hoe hitsanganan Jesosy fa tsy nahitan Jesosy nitsangana nefa Jesosy nitsangana le tsy inony efa miaraka amin'ny nitsangana eo miaraka aminy misy zavatra indray andrasanao efa miaraka aminao tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra izy mirahalamba le andalina hoe Jesosy raha ohatra tsy nitsangana Jesosy mitsy tonga avana iza hono tsy nitsangana mody fanina ny tompo mba ara-pahatonga amin'ny fotoana isokafa amin'ny masonao ahita fa ao anatinao le monimonina iny efa eo izy tenenina akaikinao misy zavatra ohatrany tsy hitanao hoe fa efa eo izy hoe
nandray ny mofo Jesosy dia nisaotra nivakiny le izy dia natolony an'izy miralasy izay niaraka tao anatin'le trano. Baiboly dia milaza nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Amin'ity marain'ity maneke ho tary amin'ny fanamasina mba hisokatra tsara ny masonao ahitan'i Jesosy, mba hahafahan'ny fonao ho zaka n'le fahitanao iova mifanaraka amin'le zavatra hitanao. Ao fantananao ndotsika anao izay irzay ndotsika teny amin'ny tompo hoe tompo sakafo ny maso ny foko ahitanao, ahalalanao, ahafantaranao bebe kokoa. Apio izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao, te hitanao, te hahitanao. Sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao. Toveritsika ny sakafo maso ny foko Jesosy. Sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao, te hahitanao. Sakafo maso ny foko, sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao, hahitanao isanatra, hahitanao isanatra. Eo seza fiandianana, erinano erikyo, iantswe masna masna masna, masna masna, hallelujah, masna masna masna, masiniana, masna masna masna, masinididana, masna masna masna, te hahitanao, masina masina, masna masna, masinana masna masna, masna, oh masinana, masna te masna, hahitanao, masina masina, masna masna masna, masinana masna masna masna, oh masna masna masna, te hahitanao. Sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao, te hahitanao. Sakafony maso ny foko, sakafony maso ny foko, te hahitanao, te hahitanao. Teka mafy ho an'i Jesosy tsika. Halleluja. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy maso mahavita misokatra ho azy zany ka hitanao, satria ianao no mifeny zavatra rehetra. Raha tsy ianao no manokatra ny maso dia tsy hahita zany zay. Amin'ity marain'ity miomana zay, mivonona mba hahitanao, mba halalanao sy hiova, ahalalana bebe kokoa ary anakanao. Vangio ny fonay amin'ity marain'ity tompo, ary ho marina aminay tokoa fa raha jambo zay niditra teto dia mahiratra izay miala eto. Mety misy zavatra tsy mbola azonay tsara momba ny fiainana, fa raha hiteny aminay fahamarinana ianao dia ny marina no nafaka anay tsy ho andevo. Apio izay mba ahazo le fiainana ao amin'ny teninao, tsy ho sarotra fa ho faingana avy ao anaty le fahatsapana avy hatrany dia ampiatra izay teny voarainay avy aminao. Otrony ny fivorianay tompo, aoka ny fomba anao iseho amin'ireo karazana vokatra maro loko indray ho an'ny tsirairay avy izay tonga mame voninahitra anao
tonga soeto amin'ny fanatrehanao androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Teka mafy be antsika ho an'i Jesosy a. Maza ho toerana vetivety ary a. Araka ny fandaminana raha mbola azo atao a, dia ny ankizy kely afaka mandroso eto aloha, misy tapis eto a. Dia izay ankizy afaka miforotra koa moa dia afaka makeo koa nareo a. Alleluia. Sitrania maheno teny tsara dia misaotra an'izay nandefitra ny tompo amaly fitia ny mpandefitra. Amen. Ny irahantsika eto miaraka amin'ny tompo dia ny hoe mahalala tsara an Jesosy a, mba ahalalako tsara ny tenako. Rehefa mahafantatra an Jesosy ianao a, dia lasa mihamafantatra ny tenanao. Satria tsy misy mahalala ny zavatra rehetra tahaka ny fahalalan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary Jesosy dia efa nilaza fa na ny volondohanao aza hozy izy dia Andriamanitra rery a no mahavita manisa izany. Tatsika ny isainy volondoha zany aniza. Sotra betsaka mifoha tsara daholo tsika andro maraina. Aniza le volondoha? Anao. Zavatra anao nefa tsy voafehy anao. Fa mbola Andriamanitra zany a manam-potoana anisan'ny volondohanao. Manana rangaha Andriamanitra. Ianao zao fotoana anisa no volanao. Zany zao a. Mahavariana ny olona anisan'ny volany, ny Andriamanitra volondoha. Volondohany aza mahafinaritra manisa. Ka ianao sy Andriamanitra mila mpitoviana zany. Fa ny zavatra miinteresen'Andriamanitra jereo ane tsy nisan'ny volanao fa nisan'ny volondohanao. Ohatry ny tete zany Andriamanitra hoe inona ke ny mampananao amin'ny zavatra androany na amin'ny zavatra lasa na amin'ny zavatra ho avy. Misy zavatra momba anao ane na enao ary tsy mahafantatra an'le izy fa zaza namorona anao no mahafeny zavatra rehetra mahay an'le izy a, ka tsy tokony hikoropaka ianao a, fa raha eo atanako ny fiainanao a, dia hozy izy Jesosy a tsy misy maharombaka. Sy tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Tatsika hijery ao Matthieu 5:15 ka hatramin'ny 17. Matthieu 15, Matthieu 16 azafady a 15 ka hatramin'ny 17. Ny anaran'ny tompo. Ary Jesosy tamin'ny Petera, tamin'ny mpianatra, fa ianareo kosa manao ho izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe wow, sambatra ianao Simona Barjona. Tsy nofa mandranona ny eo anao zany fa ny raiko izany an-danitra. Tsy vitany hoe sambatra fa to dia misy zavatra hafa indray omenanao. Za milaza aminao koa fa ianao no atao hoe ravato. Sady efa lavitra ny sainao. Petera resantsika teto. Ravato tsisy lokony izay angambany. Amin'izay miverina kely ny fifantohan'ny fikambanana. Ianao ny vato, Petera. Ny asan'io vato io tonga dia eo ambony vato lampy no ahoriko fiangonako. Petera, gaga Petera. Petera tsy nanontany akio hoe iza moa? Jesosy nanontany hoe iza, fa vao namaly fotsiny Petera. Vao mamaly momba any Jesosy Petera, dia Jesosy mamaly momba any Petera. Raha vao eto ianao hevitra an'Andriamanitra sy ny tontolo momba an'Andriamanitra, dia hitsangan'Andriamanitra hevitra anao sy ny momba anao. Question anankiray nanontaniany Jesosy aminareo a iza. Dia namaly moa zany ny mpianatra teo aloha fa tsy nivakitsika hoe ianao le Eli. Satria misy fomba fisehoany Jesosy tena mitovy ohatry ny fomba nisehoany Eli. Ianao ny Jeremia. Satria Jeremia somary mahintsitsy rehefa manome faminaniana ao amin'ny firenena. Ianao raha amin'ilay mpaminany satria rehefa mamaky ny Baiboly ny Torah zay dia ohatry ny mahitsy zany hoe le fijoroan'ilay mpanompon'Andriamanitra vao ositra tamin'izany a, io averinao androany io. Dia hozy Jesosy, eny fa aminareo reto arany
nareo le miaraka amiko isan'andro reo izary ahy tsara ianao manaraka an' Jesosy fa tsara ianao mahafantatra an'le Jesosy arahanao zay mahatsara le hoe fantatro zay inoko sy ny herin'ny résurrection ao am' Jesosy. Petera rery ny namaly teto hoe enao ny Kristy, enao ny zanak'Andriamanitra velona. Faly sa tsy faly Jesosy? Faly be Jesosy satria nisy olona teo sensible tamin'ny fanahin'Andriamanitra, afaka namoaka révélation manondro an' Jesosy, mampafantatra an'izay manodidina hoe iza mariny Jesosy. Enao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Raha tokony ho izy dia tapitra eo izy satria izay ihany ny fanontaniana napetraka Jesosy. Fa rehefa avy namaly Petera dia Jesosy indray ny teny hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, tsy nofo amandranina ny eo an'izany fa ny raiko izay any an-danitra no bitsika an'ilay izy dia voarainao ilay bitsika dia navoakanao ilay bitsika. Fa tsy vitan'izay fa manomboka androany te ilaza aminao tia misy secret izay tsy fantatrao nefa izay mihitsy ny nanamboaran'Andriamanitra anao ary tian'Andriamanitra ahitana anao alohan'ny ialana eto ambony tany. Manomboka androany ny anaran'olo Simona dia atao hoe Kefasy na ihany koa hoe Petera, vato, Pierre. Dikan'ilay vato Jesosy eo ambonin'ny vatolampy izy naoriko ny fiangonako. Dikan'izay anorina fiangonana ianao ary tsy fiangonana anankiray fa fiangonana maromaro. Mety any tokantranon'olona, mety any amina trampokon'olona, mety any amin'ny nekalamanjana, fa zao fiangonana io ary eo ambonin'le vato zay enao no hitako eto ary enao no omeko an'le secret fa ny tena marina vato ianao. Hatramin'izay Petera io tamin'ny mbola kely tamin'izy mbola Simona dia mety le ankizikizy le marofirofo kely rehefa le manao baolina dia le voatakila tsy omena baolina le tsisy maka amin'ny ekipa le kely faible reny zany. Andriamanitra koa moa tia ireny faible reny, amen. Zay lesy normaly raha vao eo ianao matsapatsapotra ny faible maninona ny fanotronana tonga. Fa raha vao eo ianao no mizesta maninona moa lasa ny fombana satria mila mitandrina be ianao amin'ilay toetra ifandraisanao amin'Andriamanitra. Mino afa matoa Jesosy teny hoe vato ianao, tsy mbola vato mihitsy izy talohan'ny aonany tamin'i Jesosy. Mety ohatran'ny hoe le malodalody reny. Mety rehefa le hoe Petera ndao anao baolina dia ohatr'izao pozy Petera andeha anao baolina. Le olona le tena tsy ao mihitsy zany, tsy zèle, tsisy enthousiasme, malodaloda. Vao tonga Jesosy manomboka androany tsy maloda intsony ianao. Ary mety efa surnom mihitsy zany loda. Izy Jesosy vato amin'izay ianao tonga dia miova. Anova zavatra anie Jesosy rehefa miaona aminao tsy hoe isolageny zavatra mety tsy zakanao fotsiny izy fa anovanao mihitsy ny fahatongavany eo aminao. Ovaina ianao avy any amin'ilay mpanota, lasa zanak'Andriamanitra tsy tia ota. Jesosy dia nanome fitahiana manova anarana amin'ny Petera avy amin'ny Simona izay midika hoe tsy mafy, mora miozongozona, malemilemy, lasa hoe Petera na Kefasy na ihany koa hoe vato. Tsy miora, tsy mora, zafady, pisy hita ty miora, tsy mora, tsy tonton manta, tsy mora miontsiny. Hitanareo ao amin'ny anarana no anampian'Andriamanitra ny fiovany le toetra. Rehefa atsoina vato eo foana ianao dia lasa manao toe-bato. Vato rehefa manorana dia eo izy. Mainandro tsy mikisaka izy eo foana. Zany hoe mety ho endriky ny fidélité ihany koa zany. Ary hitantsika amin'izay tokoa fa rehefa nandeha ny fanompon'ny apôstôly dia Petera tena njoro hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Satria hoy Jesosy, vato ianao Petera. Tena tsara zany fanovana ataon'i Jesosy zany. Ary mino fa amin'ity marain'ity ihany koa isy fanovana tsara hitondra fahafampo ho an'ny tsirairay avy ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Fa maninona ny Petera afaka tonga dia niaina le maha-Petera sy le mahavato azy. Marina fa niteny Jesosy hoe vato ianao, fa tia misy zavatra anankiray marina be. Misy vonina iaino ve? Aoka izay vonina iaino hoe
anangana ny ratsan-tanany anankiray fotsiny a. Rehefa hiteny amin'ny Simona Jesosy hoe vato ianao, dia te hiteny amin'ny Simona Jesosy hoe manahafa le mahavato aho. Eny tsara. Mety ho fanombohana ny tenenina aminao le anarana vaovao. Fa mila misokatra ny ao anatinao fa ampahany amin'le mahizy azy an Jesosy le etsony ianao. Ka raha miteny zany izy hoe Simona, vato ianao, dia tsy hoe ianao rery ny vato mandehandeha eo, fa izy aloha ny vato voalohany a, dia ianao avy eo ny vato manaraka. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mba ho marina fa izy ny tsy maintsy lohany amin'ny zavatra rehetra. Nanamby be amin'ny Petera ny fisokafan'ny sain'i Petera halala hoe raha vato a, ahoana moa zany no tokony ho fisainan'ny olona Petera, olona Pierre. Ohatrany ahoana zany? Mety sahirana eny izy isainan'izany tao amin'ny fisaina maha-olona. Fa namorain'i Jesosy izy efa nisokafan'i Jesosy hoe Petera, vato ianao. Fa ny tena marina ny za mihitsy any amin'ny vato e. Teneno akaikinao, mila mahalala an'i Jesosy ianao hoe fa misy apahany avy amin'i Jesosy hoe tia ny aseho manokana aminao na dia ny fahafenony azy hoe ao anatinao. Ny anaran'i Jesosy misy be dia be, vavahady ohatra, anarany zany. Vavahady, rahalalana, anarany koa zany. Ramofo. Fa mahavariana, teo amin'ny Simona izy tsy niteny hoe Simona, vavahady ny anaranao manomboka androany. Fa anarana anankiray mazava be tamin'ny anaran'i Jesosy be dia be. Izy Jesosy, vato ianao manomboka androany, Petera. Isaia 4:24. Isaia 4:24 amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mamaky tsika raha mba mety azafady atao amin'ny sisiny ankavanana ato mba ho voninahitry ny tompo an'zareo mba efa mamandefa an'io dia mba mijery ihany tsika zany. Isa 2:3. Fa Jehovah tompo mivaty lampy mandrakizay. Ny tena marina zany tsy hoe surprise be zany na vato amin'ny Petera. Surprise ho amin'ny Petera le izy. Fa amin'Andriamanitra izy ihany io etsony ianao io. Zay maharaka tsara tsika. Dikan'izay tsy hoe hijoro vato tsy mahafantatra ny tokony ataony mandehandehany fotsiny Petera dia zaraka vato za vato tsy zay. Fa le anarana misy ifandraisany amin'ny fiverenana mijery an'i Jesosy satria le modèle alohan'ny etson'Andriamanitra anao amina anarana anankiray dia izy aloha. Ka raha miteny ianao izy hoe vato ianao dia mila miverina aingana ianao hoe ohatrany ahoana ny fomba nisehoan'i Jesosy ho vato. Taovatra maheno tsara amin'izay tsika. Zay no mahatsara mifandraisana, eo amin'ny fandraisan'Andriamanitra manampy be dia be anao mba hahita sy hahalala azy. Zareo anie vao vakiana fotsiny mofo dia efa misy maso misokatra. Vao hohanina zany ny mofo dia efa misy zavatra ampidirina ao anatinao mba hanaitra n'le natiora an'Andriamanitra efa ao anatinao. Ny faminaniana dia nanambara fa Andriamanitra mihitsy ny vaty lampy. Ary rehefa tonga Jesosy dia nanondro ny tenany izy nanambara izany fa izy le vatony lavina lasa fehizoro. Ianao lavilavo mi lasa fehizoro anie ianao io ataova manina mandresy lahatra hoe tena mandresy lahatra ho aka. Le lavina lasa fehizoro. Le rejeté lasa angulaire. Zany hoe raha esorina io dia mihintsana ny rindrina. Le lavina lasa le tsy azo lavina. Zany ny programan'Andriamanitra nasehoany teo amin'i Jesosy ary tsy maintsy izay ny programan'Andriamanitra ho aseho eo amin'izay manana an' Jesosy. Miomana zany fa ianao ohatran'ny lavilavina io manomboka ho apetraka Andriamanitra eo amin'ilay tsy azo lavina. Fa zao anefa tsy be tain-bava, tsy mamaly faty, tsy ratsy fo, fa manana ny fon'i Jesosy faran'izay tsara be ka na efa apetraka eo amin'ilay toeran'ilay restauration faran'izay ngeza be ary dia tsy ahitana ratra eny ambavanao ohatrany tsy nisy akory zany rehetra zany satria tsara fanahy be ianao ohatran'i Jesosy ao anatinao. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra.
marka 12:10 aminaran'i Jesosy. Ny vaty izay nilavo ny mpanao trano, izy no efa natao fehizoro. Petera 2:7. Eo amin'izay ary le hoe Petera. Ao a, dia naverin'ny Petera le izy. Ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vaty izay nilavo ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Tonga dia nanomboka ny sokatra amin'izay arakaraka nanarahany an'i Jesosy hoe en fait kay, izay mihitsiny. Ay kay le anaram-baovao omeny Jesosy io, anarany ihany io fa tiany anahafa amin'ny Petera azy a spécialement amin'iny domaine anankiray iny. Ary ny apôstôly rehetra dia inoko fa nanomezan'Andriamanitra karazana anaram-baovao, mety tsy voasoratra fotsiny fa androany omenanao izy hoe ianona zao mety ohatr'izao no tokony hiantsony anazy. Mino an'izany a. Matoa nanome tamin'ny anankiray izy a. Amen fotsiny aloha. Paoly ihany koa dia natakatra hoe Andriamanitra rehefa manome anarana dia izy ihany io anarana io. Hoy ny Korintiana 2:14. Ny anaran'i Jesosy. Ary Kristy izany vatolampy izany. Petera dia natakatra fa ny toetra navaty tokony ho avoakany dia toetran'i Jesosy amin'ny mahavatolampy an'i Jesosy. Fa tsy vitan'izay, fa mbola nitatra kokoa ilay izy satria izy Petera tsy zaharery ny tokony ho vato. Fa matoa sokafa masoko ahita fa vato a misy toe-bato tokony ananako, fa io toe-bato io tokony ananany zanak'Andriamanitra rehetra. Fa tsy voatery hoe antsoina vato daholo koa ny rehetra fa raisina fotsiny le révélation le toetra. Tsy haiko azonareo ve? Ohatr'izao le izy. Nisokatra amin'ny mason'i Petera hiteny hoe ianao ny Kristy, dia nisokafan'i Jesosy ny mason'i Petera afantatra hoe vato ianao. Dia rehefa nandeha ny fiarahana izy mianaka dia nanomboka nisokatra ny mason'i Petera hoe le vato resahan'i Jesosy io a toetrany ihany io. Dia nanomboka nianatra Petera hamoaka an'ilay toetra vato a ohatran'ilay aseho an'i Jesosy amin'ny mahavato an'i Jesosy. Teneno akaikinao marina fa vato Petera hoe a. Teneno an'izay izy. Fa mialohan'izay hoe talohan'ny zavatra rehetra Kristy mihitsy ny vato hoe. Zany hoe misy modèle zany azonao tafina mba ahafahan'le toetra mamaly amin'le anarana. Fa tsy vitan'izay, fa mbola misy zavatra nytenen'ny Petera hoe tsika rehetra mihitsy izy tokony ohatra ny vato velona. Mahafinaritra le izy tsy nitazomino azy le izy hoe zaharery ny vato. Dia vao misy miteniteny ka za gravion. Ah, ty anao tsy gravion avy zaharery. Tena akaikinao ny olona tsara fanahy hoe a. Tia mizara zavatra tsara. Tsy tia mihazona zavatra tsara ho azy rery. Afaka nyteny misy Petera hoe ianao tsy nitenenana ny zava amin'izay Jesosy teo, zaharery niteneny hoe vato. Ianao patamodele. Azonareo ve le izy? Fosy izy Petera, le zavatra nomeny anahy rehefa mandinika matoa nomeny anahy le izy. Ohatra ny afaka omeny anao ihany koa. Dikan'izay, raha zany nampianary ny hanina toetra na vato, tsika rehetra koa izy tokony hanina toetra na vato mba ho tonga toy ny vato velona ihany koa. Dia mety hiteny ianao, hatreto aloha ohatrany tsy mainteresena mihitsy le ho tonga vato a. Hay dia ao tokantrano za dia bolongam-bato be fotsiny ve zany? Ngamba mety hoe tsy izay aloha le izy fa ohatra fotsiny hoe zavatra irolera kely. Raha sendra misy mandaka ianao, tsisy valiny dia mandaka vato izy. Tika zay tsy le vato mihitsy marary fa le nandaka. Ohatry ny ilayntsika ihany zany le toe-bato a. Ohatry ny ilayntsika. Ary sendra miteny le asany devoly avia ty e. Dia mitotona avany ianao. Mitotona eo aminy ianao. Que se passe-t-il? Torotoro lasa lafarinina izay hitotona amin'ny vato. Dikan'izay tsy mahazo mitotona eo amin'ny toerana anankiray ianao zany fa lasa vovoka daholo izay hitotona anao. Zany zao mbola toy ny toe-bato daholo.
afaka olole vonin'andriamanitra ohatry ny vovoka zany ny asan'ny devoly amin'ny fotoana ijoroany zanak'andriamanitra manana ny toetra ny Kristy amin'ny mahavaty lampain'i Kristy. Manana olana ny fanjakany elo andro maraina. Amen. Ary Kristy zany vaty lampy zany ozy izy Paoly. Petera voalohany toko 2:5. Sakafo baibolitsika. Petera voalohany toko 2:5. Mahalala tsara. Petera voalohany. Petera voalohany. Petera voalohany toko 2:5. Tiako mba irahantsika vakina izy. Zay. Ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika. Ka dia atsangana koa ianareo. Iza hoy ianareo. Tahaka amin'ny vato velona. Zafady. Ho fisoronana masina. Anatitra fanatim-panahy. Sitraka Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ozy izy Petera. Rehefa nandinika ilay zavatra nataony tamiko ohatry ny tiany ataony aminareo koa. Eto zany tsy miresaka le hoe zarery. Fa le hoe tsika ihany koa. Mety zay fotoana zay ngamba le andro maraina. Mety efa zatra ianao hoe anao rery. Fa ohatry ny te hibitsika Andriamanitra hoe tsika sy nareo ihany koa. Tsy le enao fa le rehetra. Ka raha mba sitranina ny anankiray maninona mora andro maraina raha mba sitranina ny rehetra. Raha afatoaka ny vadiny anankiray maninona mora afaka rongony zavatra rehetra ny vadiny rehetra. Tsy haiko hoe tafiditra ve le izy. Fa tsy hoe ianao zany te rehefa oviana ny tonga ny anahy mbola tsy mivaly. Diso le fijerinao tsy zay ny tokony jerenao. Tsy tokony le hoe ianao mbola tsy mivaly fa le Andriamanitra namaly tokony manokatra ny fifalianao hoe wow, raha iny raha matoa iny nahazo valim-bavaka, za le raha matoa manaraka mahazo valim-bavaka eo ihany koa. Tsy makaizy io moly io e. Tonga dia misokatra ny ao anatinao tsy ianao indray matahotra hoe izy nitsoka andray izy nanana izy fa tonga dia miaraka amin'ny autorité anao mizavatra afaka miova eto. Mizavatra afaka miova eto. Ozy izy Petera, tokony hatsangantsika ozy izy nareo tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy, sitraka Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dikan'izay le anarana Petera zany vato dia anaran'i Jesosy nomeny an'i Petera. Tsy teo ny hoe natakaran'i Petera an'le izy. Ampahany amin'ny anarana iantsony tompo vaovao. Ampahany amin'ny anaran'ny tompo le iantsony an'izay vidiny. Satria Jesosy tsy hoe vato ihany efa teneniko teo. Izy sady fiandohana. Izy no alfa. Izy no fanombohana. Afarany ka. Izy no fanombohana. Izy no voalohany azafady. Izy no vavahady. Izy no mpiandry ondry. Izy no zanak'Andriamanitra. Izy ny vato. Izy ny altara. Izy ny afo mandevina. Izy ny sakrifisy. Izy no lalana. Izy no famarinana. Izy ny fiainana. Izy ny fiainana mandrakizay. Izy ny fananganana maty. Izy ny kitana. Fitarikandro mipotra voalohany. Izy ny mazava. Tsy netiko eto le lista androany fa manaraka hoetiko. Abobaka be. Anankiray amin'ireo le hoe Petera, vato ianao. Misy olona zany eto mety tian'Andriamanitra tsona hoe mazava. Ampahany amin'le fahafenony. Eo amin'le kanao manokana dia zay ny ilan'Andriamanitra an'le iantsonanao amin'izay anaran'izay. Alleluia. Tsy teo ny hoe natakaran'i Petera an'izany. Fa rehefa nandeha ny fandrosoany sy fiarahana tamin'ny tompo dia nanomboka hitany hoe hoay eo, ay Jesosy mihitsy ka le vato. Zany vato zany mafitoto. Tsy mihontsiny. Mahazaka ny fifandimbiasan'ireo karazana vanim-potoana na ny saison. Ny vato tsy miheno météo. Misy ohatran'ny cyclone ihany na no avy. Tsy manova ny ninona mahavato azy zany. Eo foana izy. Tena kekinao? Eo foana izy. Na alatsinainy hoe. Na talata hoe. Ndrindrindrindra hoe. Efa larobia hoe. Dia eo foana izy.
mahita fa tsy fasika ianao fa vato tsy le mora miparitaka zany ny vato dia fototra mahazaka fanorenana eo amboniny, afaka mibata, afaka mibaby. Maro amin'ireo mpiara-manoto manao asa fanompoana mibata sono tena vato ry zalahy. Alleloia. Raha fananganana trano dia voalohany ao ambany tsisy mahita ny vato. Ohatr'izay le toe-bato. Ka ny resantsika eto tsy hoe tafo ianao aloha, fa vato aloha. Alevantsika tsikelikely le izy. Ny vato rehefa voalavaka ny fondation dia izy ny komando milatsaka voalohany ao. Tsy hay hoe misy inonao fa izy no alefa ao. Ary tsy mahinao mitaraina hoe tena maizingato reto tsisy izany. Fa ny asany milatsaka ao izy dia mizaka an'izay atsangana rehetra eo ambony. Kristy ny vatolampy izay resantsika teo. Izy ny fototry ny famonjena. Fototra iankinany zavatra be dia be. Jaona 17:12 anaran'i Jesosy. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Ary nitandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina. Jesosy nitahiry ny mpianany. Petera amin'ny mahavato azy, nampiasain'i Jesosy ho fototry ny fiangonana. Jesosy fototry ny famonjena. Petera natsangan'i Jesosy nampiasainy ho fototry ny fiangonana. Luc 22:32. Nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia hampahereza ireo rahalahinao. Nasiany Jesosy ery ampianangana ny prala tao amin'ny Petera amin'ny mahavato azy. Jesosy amin'ny mahavato azy nitahiry ny mpianatra. Petera amin'ny mahavato azy nampahery ny mpianatra. Tena kekinao ny vato hoe mampahery foana hoe. Ny olona zany rehefa manana ny toetrana vato velona ohatran'ny Kristy vatolampy io dia misy teny pampaherezana foana ny ambavany. Tsy maninona io hoe vita io hoe satria maninona amin'ny mahavato azy dia izay mitrango io dia mahavany fa eo foana izy na hitsahana aza. Mihaino ve tsika? Rehefa tena migaingaina ary le masoandro dia miala ho azy le mpanitsaka satria mamay le vato. Tsy entina mbavaka hoe miala ny mpanitsaka. Fa rehefa mafana, halleluia. Tena kekinao rehefa mafana ianao hoe tsy mahazaka ny mpanitsaka hoe lasa vato mamay be ianao hoe. Halleluia. Lasa mirehatra ianao zany mamay. Tsisy vato miteny hoe miala tsisy satria tsy nomena tanana izy. Fa natao eo izy mizaka an'izay mitrango eo. Ny mpanitsaka mandalo dia manitsaka dia tsy maintsy mandeha fa mivato eo. Ka raha ataontsika hoe eo ny fanatrehan'Andriamanitra, ny mpanitsaka zany mivoaka miditra ny fanatrehan'Andriamanitra fa le olona manana an'ilay toetrana vato ohatra ny Kristy vatolampy eo. Mahita fa manomboka androany maraina misy olona mety tonga saina amin'izay hoe ny toerana tena mendrika tokony hisy par rapport an Jesosy dia eo amin'izay misy ny fanatrehany dia eo tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Lasa mahafantatra an Jesosy ianao dia lasa ampahafantarin Jesosy ianao hoe izy ianao dia lasa manaka an Jesosy ianao. Tsy ampy zany raha hitentsika hoe Jesosy mpamonjy nefa tsy misy toetrana mpamonjy ao anatinao. Matoa Jesosy maneho ny toetrany dia mba ho taafiny izay le toetra. Fa tsy hoe ianao rery misitraka an'ilay izy fa tian'Andriamanitra mba hisitrahany izay manodidina anao. Mbola tsy mahafantatra an Jesosy ny toetrany avy ao anatinao. Lasa manahaka an'Andriamanitra arak'izay asehony aminao sy iainanao ianao. Ny toetra asehon'Andriamanitra aminao no lasa toetra asehonao amin'Andriamanitra. Raha tsy izay dia lasa manandrana ianao hamoaka toetra tsy fantatra. Lasa raha vao tsy izay dia lasa manandrana mamoaka toetra tsy fantatsika. Nefa Andriamanitra tsy miteny hoe avoay ilay toetra tsy fantatrao, tsy izay. Tsy toetra tsy fantatra ilay izy fa teny tsy fantatra no asiana tenen'ny vavanao. Fa ny toetra asaina voakanao dia toetra fantatrao. Tena kaikanao toetra fantatrao no asiana voaka hoe. Tsisy olo zany hoe tsy napoziko to dia tsy ny tsara ho azy tena mahavarina sisy an'izany.
mianatra tsika aza mitsara miletrany io e salaitra miletra io mety mpitsaratsara ianao fa mifanamasina reto tsy miabandonne zany raha vao mitady jugement na ny pré-jugement tsy avant événement ny jugement après événement dia na pré-jugement na jugement tian'Andriamanitra hiala amin'izay toetra izay ianao satria na izy ary amin'ny mampitsara ny zavatra rehetra dia tsy tonga izy tsara manome lesona hoe tsy fotoana ny fitsarana zao fa fotoana ny famonjena. Dia raha vao mitady tsara hoe ianona hono ny anona tao dia bitsika fanamasina tsy mitsara faly mihitsy ny eo amin'ny sonao tsy mantsy to dia voaregle tsara daholo ny anona rehetra fréquence maro samihafa amo hoe misy tanao mantsy nantany efa manitsy atao hoe mofo akondro ohatra rehefa dia haika hoe misy zavatra mba tantaraiko anareo le mba zavatra tsy haiko dia haika eo an'zareo amin'ny mikirakira ny latabatra maro bokotra alleloia dia misy karazana son tadiavina fa raha zaho manao ese to dia tena kanary lake mofo akondro mety ve zany alleloia dia tsy hita mihitsy hoe aiza le tsisy le azonareo e fa hibitsika amin'ny fanamasina vao mitady ohatry ny tsara ianao to dia hibitsika amin'ny fanamasina tsy mitsara tsy mihitsy izy zany tsy mitsara taitra ianao izy za miteny zany manomboka velona ny conscience anao alleloia dikan'izay tsy hoe lasa tsy nitsara ho azy ianao zay mihitsy zany le lesona hoe alleloia manampiny eto daholo dia metrahantanina tonga dia afindra le toepanahy tsy mitsara mety tsisy hitsangana satria mety hoe iny zany mitsaratsara tsy avy amin'ny fametratanana le izy avy amin'ny révélation le izy asehon'i Jesosy rehefa tonga teo amin'ny Maria tsy ny juge azy tsy ny teny hoe zao nefa raha nyity zao vao mody miva fo amin'izay avy any tanareo tsisy taimbava parole manangana daholo misy nanameloka anao ve sy Maria tsisy tsy rehefa Maria mason'i Jesosy hoe sao dia mitovy amin'ny lehilahy rehetra ihany tsy rehefa Jesosy zako tsy manameloka anao tsangana dia aza manotatsony kaky Maria afaka manome lesona mihitsy hoe zao Jesosy zao tsy manameloka mety niditra mpiandra mihitsy Maria tamin'izay dia any mitoby reny tsy manameloka izy velona le lesona satria maninona tamin'izy saika melohana nijoro Jesosy naneho an'le toetra hoe tsika tsy manameloka asitehaka mampitsara ao an'Andriamanitra moa hitanareo toetra révéleny Jesosy ananany asehony aminao ny lasa mamparisika anao amoaka an'le izy ka tsika tsy mijanona fotsiny hoe Andriamanitra dia tsy manameloka za zany tsy melohana za zany tsy melohana aza mifampijery fa za tsy melohana matahotra melohanao fotsiny miova fa tsy eo nefa le etapy fa ny etapy manaraka enao mihitsy ny tsy manameloka tsy mitsara tsy aingana tonga dia ataonao lasakaray daholo ny zavatra rehetra ny volo natao isaina fa tsy natao hohanina aza mihinanam-bolony tsy hitanao ve aza mihinanam-bolony mifakafaka ao aloha ianona ho paster ohatra ny teny zao anontany io le ianina iny atsoa izy ry ianina inona ny teneninao eny atsoatra izay zany fotony efa fitinika le izy zany fa atsoatra izay dia mamaly izy azao le ny teneniko dia inona ny tianao tenena tamin'izay ay zay zanyko tiako tena taminao paster dia zao ianao sady bota loatra ny sola ay tena zay marina mantsy le iziko dia tsy haiko inona matesitra an'izany tsy haiko azonareo ve afaka miaina ianao zay mety teneny olona fa mila midiserne ianao mitondra fahasorenana ve le zavatra tenen'le olona zao ne fihetsikanina vao tonga nareo tamin'ny anina iny tsy hitanareo fa tamin'ny zoma iny tamin'le aviorana iny maso ny anina jerenareo zay karazan'olona zay aloha ohatra ny tena tsy Kristy inona ny idiranao fijerin'ny olona fijerinao amboarina hijeren'i Jesosy ianina inao mahavariana fa tsy mba miaraba mihitsy dia manarainao miaraba za aloha paster tena avoaka keto ny alahelo amin'ity fotoanany communion ity alohan'ny latabatra fiombonana mba hisy réconciliation
za tsy mba tsonao mihitsy mekrety kosa e saza mifampantsy asio lojika le resaka e tanao misy zavatra azo atao zany efa tsy tonga dia midombo fotsiny amin'ny excuse misy zavatra azo atao rehefa tena ao anatinao ny etaeta sy fo tsara mianatra jereo ny Jesosy e jamais Jesosy misy olona tonga ho aminy dia tsara iny ohatra tsy hoe manao toro-tenakolaka hoe tonga mizaka izy dia ndray andro nisy mpitsara tsy marina ratsy fefary izy sady jezireny tsara mihitsy zaka izy mpamoretra zafady matsy mpamoretra anankiray zay tena ratsy fefary zany rangahy zany sady mijejereny zaka izy elany zany tsy manao an'izany tonga tao mitokantrano zaka izy raha ny fahafantarako azy misy histoire biblika tsisy resaka mihitsy fa sakafo fotsiny tsara ahoana fomba nanendasinareo ty akoho ty izy nanao an'ity tena andray ary masaka mihitsy zany resaka kaliny tena betsaka tao fa le présence an Jesosy ny tonga dia mikitikitika an'le tsy mety any anatin'le olona atonga an'le olona hiboraka mialohan'ny fanaborahana azy ka ianao tonga eto tsy mila borahana fa tonga to dia mahatsapy ianao hoe oay tsy manana an'izany karaktera zany nefa ke karaktera an Jesosy zany tena tiako zany hoe tsy manameloko zany za mantsy fa misy zavatra mitranga ihany na mahatonga an'io ary jamais hoe za le za aloha zany tena tsy tafiditra anatin'ny valiteny mihitsy hoe tena io mahatonga an'ireny rano miangona be rano za raha misy an'izay tokantrano tena bravo volamena be zay olona zay fa tazomy tsara fa ny ankabeazany to dia monimonina dia ianona ny tsy niasa ianona ny tonga dia condamnation no milatsaka jugement no mivoaka tsy ohatr' izany miaraka amin'i Jesosy amen Salamo 18:26 zao voalaza ny baiboly amin'ny anaran'ny tompo ny madio no isehonao fa madio ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina ny toe-panahy avoakanao no isehon'Andriamanitra araka le toe-panahy navoakanao raha mpanao kasikasy ianao dia iseho aminao Andriamanitra amin'ny mampanao kasikasy enjana be azy satria tompon'ny univers izy dia eo ianao hitady azy fa ianao ve ianao kasikasy amin'ny tompo misy toerana mbola tsy hitanao zay azy ny fiainana ambadika amin'ny masonao tsy lavitra be nala izy aiza izy ny izy ambadika amin'ny masonao atao ambadika amin'ny masoko ve maso afa tsy hoe ambadiky ny atoka aza manao kiafinafina amin'ny tompo zany bas sincère transparent faniakanjo anaovanao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra kosa angaviako so dia raisinao zay teny zay hoe nanomboka androany soit transparent misy pastera vehivavy hitanao no vinoanao fa ataovy any andramo any amin'ny heriny hitanao raha vao manity raha vao mal interprété ny parole ny fiainanao ny teneniko hoe ataovy transparent io natren'Andriamanitra fa zay afeninao tsy dirany izy nanao zay to zay afeninao tsy dirany atsikitiany iny ke ianao ary manafinako fa raha eo ianao amin'ny teny tompo ty amin'ny mbola tiako tiako saika adiniko amin'ny tiako kay fitao eo tsara le izy omeo azy daholo fa ho karakarainy ianao ho karakarainy ny rehetra zay hoentinao eo aminy Genesis 49:9 naran'i Jesosy zanadio any Joda avy ny remby ianao anaka mamitsaka mandro toy ny liona izy ary toy ny liam-bavy ka iza no anaitra azy Andriamanitra dia nanendry ny Joda ho liona zay mahatonga ny hoe liona Joda teka mafy ny liona Joda kosa ianareo kosa sambasamba mba miresaka atsika le teny androany alleluia Osea 5:14 fa amin'ny Efraima dia tahaka ny liona ary amin'ny taranaka Joda dia tahaka ny liona raha vao mijoro Joda zany amin'ny maliona araka le fikasana dia mijoro koa Andriamanitra amin'ny maliona satria mety le toetra seho zay mahatonga antsika tena mila miova aingana manahaka ny toetran'i Jesosy mba hisehoan'i Jesosy eo amin'izay toetra zay en permanence koa eo amin'ny fiainantsika ohatra resaka famelan-keloko inoko fa Stefana zao mety misy anarana hafa fo meko anao rehefa aveo ny anarana fa tsy apozonao misy ny anaran'i Stefana tokony raha mbola velo izy dia mety niteny Jesosy hoe Stefana manomboka androany tsy atao hoe Stefana ntsony ny anaranao fa atao hoe
suspense vetivety. Kolosiana 3:13 aminaran'i Jesosy. Mifandefera, mifamela heloka ianareo. Raha misy manarelo amin'ny sasany, ary gasy mihitsy Paul le miteny sasany ity. Raha misy manalelo amin'ny sasany, misy dika moa tsy le sasany zay. Tahaka ny namelan'ny tompony helokareo, no aoka mba amelanareo ny heloka kosa. Teneno akaikinao, raha matsapa tena voavely ianao hoe, dia manana devoir ianao zay. Amela hoe. Ny référence raisitsika dia araka ny famelana nataon'i Jesosy tamintsika. Ny fomba nanaovany an'izany, ny fomba nanehoany an'izany. Ny fepetrana andrasany taminao, vao nomeny zany, arak'izay asehonao. Tsy hoe mamela heloka ianao satria misy tombontsoa miafina iaretanao, fa mamela heloka ianao satria mahatsapa fa navelany tompo heloka. Tsy hoe niteny le olona eo meko fiara ianao. Mamela avy ianao. Mamela anao, misy fiara kosako. Tsy noho ny amin'ny fiara no amela antsika. Fa satria rentsika fa Jesosy naninona? Namela antsika. Stefana, ny zavatra niainany. Reny Stefana, ny tantaraina taminy. Fa ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalia, satria Stefana tsy nanatrika teo. Jaune nanatrika teo, dia Marie, dia fariseo sy le miaramila romanina. Fa ny mpianatra rehetra, nandeha, nandiny tena, nitokantena, tany zoy. Ataoko an'izay izy mba tsy mamay be le teny hoe, nitsoka ry le rony. Na eny Stefana hoe nitoetra an'i Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana, mbola nijery an'ilay namantsika azy izy dia niteny hoe raha eo. Okisy varatra ilatsaka. Dia hiala ny lohany io mihitsy io. Ataoko le tsy nitenenina mba ho azonao sao dia mbola zay ianao ny izay tiako tenena. Taovy miokotra vetivety ty fantsika eto amin'ny tanaka ity dia trohako any amin'ny an'ilay fantsika. Fa raha vao miala eto ny tongotra, tonga dia omeko contact ireo. Fa ny réaction Jesosy tena tsy zany mihitsy, tsy réaction ohatr' izany. Tena kaikanao, tsy ohatr' izany mihitsy réaction Jesosy hoe. Nanaiky izy hoe, niaritra izy hoe, nangina izy hoe, manaintaina hoe, fa tsy mitaraina hoe. Izy efa le kopaka iny, mbola izy indray mbola raha io. Mamelany heloka ry sareo. Fa tsy fantany izay ataony. Raha mba fantany dia mety ny safosafony ny tongotra. Raha mba fantany dia mety nanompo azy. Nefa izao, ho azy mihitsy ny anolorako ny tenako. Sao. Gaka Stefana nandray an'izany. Mino fisaky ny tantaran'izay Petera. Dia eo foany Stefana miteny hoe avereny indray teo amin'ilay nitenen'i Jesosy hoe. Dia Petera moa tsy kizitina hoe nenao koa izany foana. Fa naveriny Petera hoe ay, ndao indray ary. Dia izao no teny, dia Stefana teo foana. Wow. Tena tiako izany toetran'i Jesosy izany. Tsy mbola nahita olona niaina ohatr'izany. Tsaron'i Stefana, nisy fotoana izy nanao baolina, vao voatakila, tonga dia ady be mihitsiny. Tsy namelo ohatran'i Jesosy izy. Toy Stefana tena tiako izany. Lahy Stefana nafanafony toriteny. Teo ampitoriana teny izy nisy nanohatra ny fitoriteny izay nataony. Tena voatohatra be mihitsy ny asa fanompoana nataony. Ny efara tamin'ny torabato mihitsy. Izy reriny teo ny tamaso. Fa izy sy ny fanatrehan'Andriamanitra no teo. Rehefa ny saintsaina sy ny tarihan'ny fanamasiny Stefana dia tsy sorena. Ohatran'i Jesosy. Onena. Iza re mety ho anarana vaovao tokony omeny Jesosy ny Stefana e? Satria rehefa raikitra ny torabata, bobaboeny. Mbola nanam-potoana Stefana ny teny hoe raha io. Azy isaina ho elony anie zao. Mbola nanam-potoana. Mino fa ny anarana tokony nomeny Jesosy ny Stefana dia hoe raha famelan-keloka. Ny dikany hoe Stefana dia hoe crowned, ilay misatro-boninahitra. Namaly ilay anarana, satria rehefa nanetry teny izy. Tena mino fa satro-boninahitra tsisy ohatr'izany teo tampon-dohan'i Stefana rehefa nitsangan'i Jesosy nitsena azy hoe avy ary raha tapitra ny adin'izay.
voaloha misy mametraka fanontaniana hoe iza le anarana tokony nomeny Jesosy Stefana ty le anarana Pamela fetiaka mafy raha hoany tompo taty aoriana le izy vao lasa anarana américain Pamela fa tany voalohany le izy anarana saika nomeny Jesosy Stefana hoe Pamela tevoerana avany Stefana hoe eny tompoko satria misy toetra Pamela eloko zay tiany Jesosy ho hita eo amin'ny Stefana Stefanety zay manatrika an'ity fotoana andro amin'ny marainty amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta. Misy secret avoakany eto manomboka zao anao reseta misy film avoaka hoe Pamela Winson anarana amerikana to dia mahatsiaro Stefana tompo Pamela eloko tanareo zavatra mitovy ny jerena fa zavatra tsy mitovy ny saintsaina tena mihitsy le izy pastera marina mihitsy zany teneno akaikinao misy zavatra zay andrasan'i Jesosy aminao hoe neny Petera hoe vato neny Stefana hoe Pamela eloka hoe Alléluia. Paul. To dia neny Paul dia amarantsika dia andray fandraisana dia rava. Aizy Paul to. Paul. Asan'apôstôly toko 7:10. Naran'i Jesosy. Hoy ny tompo tamin'ny Ananiasy. Ananiasy. Mandehana. Fa io sôly tsy tianao io zay tokony ho tianao. Alléluia. Ohatr'izay mihitsy mantsy feon'ny tompo dobodoboka tsara ohatr'izay izy. Mandehana. Mafy ny reto mitoriteny ty sady mivezivezy manamboatra feo no. Alléluia. Andriamanitra moa mamehery. Amen. Mandehana. Fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehany jentilisa sy ny mpanjaka avereny hoe Sezara ary ny zanak'Israely. Jesosy zany mijery mitily indrany izy vonoa ihany. Jesosy efa mijery Sezara no aseiko torisy teny. Ty mety ho gaga ianao. César, l'empereur romain, le méchant César. Io César io tsy rara ny fomba namonoany kristianina. Ataony zareo mpivoan'ny kianja dia alefa ny liona dia mitehaka azy zareo vonoany liona dia aiza ny Andriamanitra kristiana. Zany ve César? César mihitsy tokony any mielo. Dia potra avy any Jesosy. Jesosy. Tiako César. Ianao tsy afaka hiteny hoe tsy tiako. Ny lehibe anao miteny fa tiako. Fa ny afaka avaliana dia hoe ny ana salady. Salady César zany. Dia te peut salady ka le olona ratsy fanazy ny teneko aminao zany. Dia mety efa ndresaka tamin'ny olona be dia be any Jesosy. Fa hitan'i Jesosy hoe bloqué le fon'le olona. Nahita rangahy anankiray izy double nationalité. Sady Jiosy ny Romanina. Terroriste. Fichier Interpol, FBI, CIA, NSA. FIS izy amizao. Mossad. Izy Jesosy. Izy mitaingina soavaly iny. Le mpivavaka tompo. Misy lehilahy zay tena. Tsy rarany ny ataony. Izy lehilahy zay. Saoly. Fina dossier Saoly io. Tsy rehefa ny anjely. Izy nitondra ny lamba ny Stefana tamin'ny Stefana maty. Izy zany ny andimby Stefana. Andriamanitra motsotraka. Mba tsy tsotra azy ihany. To dia asehony Jesosy fotsiny. Saoly! Andriamanitra rehefa miantso tsy maintsy maheno fa tsy hoe inona zany ohatry marefy eo tsy maintsy mihaino. Andro maraina miantso anao ny tompo tsy maintsy mihaino ianao. Ito io varavarana tsisy mahazo mivoaka zany ety raha tsy mandreny feo ny tompo miantso azy. Amen. To dia nihitsy ny Saoly. To dia programa nataon'Andriamanitra. Mandehana. Ahitany amin'ny Ananiasy izy ny teny. Fanaka ho izy Saoly. Hitondra ny anarako any amin'ny jentilisa. Ny mpanjaka sy ny zanak'Israely. Tena akaikinao, tian'Andriamanitra reny président reny hoe. Ataovy mazava tsara vao ohatrany tsy hain'ileo akaikinao le izy.
Jesosy zany retika tsisy olon-kalainy zany e. Izy zany tsy miombona aminy hoe za ty pastera, za ty Jesosy tena tsy zakako mihitsy nany. Jerevany Jesosy zay olona teneninao zay tiako. Ny anao koa zany foana tsy miova omaly zany io ary mandrakizay. Tandremo zany ianao maheno feo hoe Jesosy ihanina tsy tiako dia maheno feo hoe za koa miala amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manao mikamy diserina ve ny atao amin'ny tanàna e? Manao mikamy diserina ve? Alefaso e, oe! Zao ny révélation ny Tom Paul amin'izay. 2 Timothée 2:21 anaran'i Jesosy. Raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka ho miambonahitra izy. Io le nitenen'i Jesosy hoe io ne ho fanaka e. Fanaka ne io e. Ny zavatra fantatsika dia zao hoe ny dikany hoe Saoly lasaizy izy teo. Ny dikany hoe Saoly dia nirina. Nirina fatratra. Anaran'le pastera napiditra teo sy ny anarako zao misy nirina. Saoly. Fa vao novain'i Jesosy tonga dia Paoly. Dikan'i Paoly le kely, le petit. Sanarina miova. Fa ty misy anarana anankiray inoko fa mbola atao pontompo tia ny etsoina Paoly fa amintsika izy teneniny hoe zao ny tiako mba etsoina Paoly fa tsy nanam-potoana nazavana an'ilay izy avy efa vita amin'ny Baiboly. Meko le anarana? Raha vaisselle. Fanaka vaisselle. Misy lasana be. Dika teny grika ary zany sa dika teny ozy Jesosy tamin'ny Ananiasy. Fanaka io no fitiako. Dia révélé Pétera ao an-trano izy misy fanaka karazany be dia be. Misy fanaka alaim-baraka, misy fanaka izy miambonahitra. Fa le miambonahitra izy le mahavita manadio ny tenany dia lasa fanaka mahasoa, lasa vaisselle utile. Ça va dire. Dans le Seigneur, l'utilité est dans la pureté. Mason'Andriamanitra ny zavatra ilaina madio. Amin'Andriamanitra zany aleo sakafo. Ty izay sakafo matsiro. Nefa misy taindelo ny chef cuisinier. Azonao amin'izay ve? Fanaka. Zany fanaka zany bataina. Tsy haiko fa mijery, nisy fotoana mba nijery mifanaka eo amin'ny lakozia. Dia rehefa bataina ohatra rice cooker, tsy mbola rice cooker antemzy saraka zabadabatena avelenareo dia ataonareo eto. Tsy mbola naheno an'iny rice cooker iny tabataba. Batainao izy dia manaiky. Dia apetraka izy dia manaiky. Branchénao izy dia mirehatra. Asianao vary izy dia rassuré ny mahandro an'iny. Ataonao be rano ataonao vary sosoa. Ianao manao le rano Fantatrao hoe tiako tenenina e. Izy mampiasa ne miantoka amin'ny vokatra fa tsy ianao hoe ianao tsara toetra dia ampiasainy fotsiny. Maneke ho tsara toetra fa ho ampiasainy fotsiny ianao e. Amen. Yes. Ka rehefa vakina mofo dia misokatra amin'ny maso dia me mahafantatra an'i Jesosy. Ary rehefa mahafantatra an'i Jesosy dia manoka me mahita hoe ty le toetrany. Ary rehefa ciblenao le toetra identifié dia lasa etaeta ao anatinao hoe za koa te hiaina an'izay toetra izay. Ataontsika hitsangana me voninahitra ny tompo anatin'ny folonitsika sady hamita ny fandraisana. Alleluia. Iany tompoko. Asa anatin'ny tanao dia me voninahitra ny tompo. Sotra ray aminaran'i Jesosy. Ny asarbidin'ny fotoana androany nanomezanao teny fahamarinana, teny fiainana, teny miasa, teny mamangy, teny manovo. Eto izay Jesosy iray latabatra aminao. Amin'ny fahatsapana tamin'ity maraina ity. Izay maraina nosokafanao tamin'ny famindram-po. Anomananao zava-tsoa anay. Fa hay ianao te ahita fiovana avy ao anaty. Fiovana mifandraika. Amina toe-panahy aseho anao eo amin'ny fiainanay. Ifonanay aminao tompo ny fangatahanay andro tsy miova. Ifonanay aminao ny fisalasalanay
ny fahakamona ny ray fepetra anovany ao anaty ifanaraka amin'ny toetranao. Andro maraina inona efa fotoana tsara tahaka ny nanekeny Petera ho tonga vato satria nanomboka ny sokatra ny tao anatiny fa enao Kristy ny vatolampy. Tahaka ny Stefana nanaiky amela heloko an'ireo izay namono azy amin'ny fanahafana ny famelan-keloka nataonao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny fanekeny-Paoly ho tonga fanaka satria reny teny ambavany Ananiasy fa fanaka ny fiantsoanao azy. Ary enao ihany koa Jesosy dia nanaiky ho fanaka mahasoa teo an-tanan'ny ray mba tanteraka ny famonjena. Misotranao izay andro amaraina, afaka miomby databatra aminao, afaka miray aminao, afaka miray amin'ny ranao, ary afaka miray amin'ny nofinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Ny alina izay namadiana azy ny tompo rehefa nandray mofo dia izao namarany hoe tiany tenako izy izy izay novakiana ho anareo. Izao ny atao ho fahatserovana. Fampanantenan'i Jesosy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Zavatra rehetra izay nomeko anareo dia azo hohanina fa ny tena fihinana dia ny nofoko. Ary ny zavatra rehetra izay nomeko anareo ho sotroina dia mety ho azo sotroina ihany fa ny rako Jesosy no tena fisotro. Amin'ity maraina ity efa tapaka mofo misy vision efa misokatra. Amelona ny natiran'Andriamanitra efa ao anatinao indray ny fandraisana raisinao androany. Izy fiatraikany eo amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Saora azy. Sotranao zay Jesosy. Menao fafana indray afaka iombona aminao. Ahalala Tompo fa tena afaka manaka anao zay. Mila mijery anao fotsiny. Mila mahalala anao fotsiny. Sambatra izay afaka iaina ny toetranao. Andre fahasambarana sy fiadanam-po satria velona ianao ao anatin'izay olona izay. Ankehitriny akio dia efa mihinana nofonao zay dia mino. Fa misy fiatraikany be dia be any anatiny tsiraray avy izany. Ara-panasitranana, ara-panafahana, ara-piainana. Raisy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy fa mendrika ho anao. Amen. Raisy Jesosy ny kapoaka dia izao nambarany hoe tia ny kapoaka fisaorana. Izay raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Ampinoana sy fifaliana ary ampahasahidana no nambarako amin'ity maraina ity. Fa tonga eto ianao iombona latabatra amin'i Jesosy manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa voavela heloko zasy ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiatraikan'izao, fandraisan'izao. Tena hanova zavatra. Miainga eo amin'izay tsara hitany masontsika androany, makany amin'ny tsaratsara kokoa indray, ao anatin'ny fahafahantsika manahaka an'i Jesosy amin'ny toetrany. Misaora azy. Avaofantanao dia mankasitran'Andriamanitra ny fona manontolo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena sarobidy be. Ny fotoana andrenesana teny fahamarinana, teny fiainana. Antsiny ny teny fiainana mba tonga anay hiaina ny fiainanao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fanasitrana mahazo aina. Miditra tsehatra mamakivaky ny vatana sy ny fiainanay. Manonona fanasitrana eo amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitrana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitrana eo amin'ny fomba fijerinao, ny fotom-pisainanao, ny fomba fiatrenao fiainana. Fanasitrana hatrany tabodokatra ny paladia amin'izay rehetra manjoanao. Mitsahatra io fampahoriana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Io fanahy maharofo io miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary tsy miverina aminao. Manonona ny kasika Andriamanitra eo amin'ny vatanao. Miditra ny anaty amin'ireo tova rehetra, lalandrivotra ny lalakanina sy izy rehetra makasika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa herinandro tsara ho anao ty herinandro ty erahanao amin'Andriamanitra. Iombona anao toetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Da tsika tiaka mafitsara ho an'i Jesosy anao vaovao vetivety pasteur dia tonga dia tsodrano dia irahavitsika tany Tompo. Mazoto toerana tompoko azafady. Ya ny filazana moa zany dia amin'ny latsinainy sekoly latsinainy talata larobia sekoly toerana dia ao amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny 7 maraina manomboka amin'ny 5 hoe amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany maraina super U Analakely latsinainy sekoly fanasitranana talata sekoly famana olana ary alarobia sekoly fitahipanasy fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ny ho an'ny isa-tokantrano dia tongava amin'izany amin'ny zoma hariva
amin'ny zoma hariva zoma fanotronana toerantsika dia ao amin'ny shoprite ao amin'ny trampokin'olona Analakely trampokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora hariva ny sabotsy maraina taky ny androany dia ao amin'ny trampokin'olona Analakely ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina zoma hariva amin'ny 4 trampokin'olona Analakely zoma fanotronana Sabotsy Communion sabotsy maraina trampokin'olona Analakely manomboka amin'ny 7 maraina entaniny avana mantsakaiza mijoroa omeo ny toetra izay takian Jesosy dia hitanao fa tsy olana ny zavatra rehetrarehetra amen amen ny anjarantsika manome ny toetra izay takian Jesosy dia anjaran'i Jesosy mikarakara ny ambony haleloja ao anatin'izany ina koa tokony lazaina izay ihany angamba ny tokony lazaina azadiny intercession ho an'ny Lioanjoda sy ny karazany alohan'ny fotoana anombohana fotoana ny ambasadoro ho an'ny ambasadoro rehefa isaky ny mivavakatotsika dia mijanona ny ambasadoro mandamina seza manadio trano ataontsika mangirana be ohatran'ilay tamin'ilay nidirantsika tato no ialantsika ato rehefa avy eo amen na tsisy ambasadoro mihitsy angaloha eto ahoana ilay ohatran'izao teo tonga dia madio ohatran'izay amen ny ambasadoro rehetra manao hoe amen alleloja no teka mafon'i Jesosy tsika ary aloha mandrapatonga mifanatitra dia tsara kokoa ny manatrika mivantana no mihaino direct rehefa tena tsy afaka ianao dia mihaino direct rehefa tena tsy afaka mihaino direct ianao dia afaka mijery foana ao amin'ny hvkl-mission events misy ny radio antsika FM 90.8 mandeha foana efa faritra betsaka miamahazo voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany raha vao mahazo toerana avo ianao hatrany miarina arivo any dia efa rehatrany radio voninahitra ho an'i Jesosy Ambatolampy hatrany Ambatolampy efa marehatra ny radio ndaontsika hitsangana dia ainjiro maketo amin'reto box reto ny tananao ndaontsika hivavaka ho an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra anao zahay fa ianao no nanomiana hery avory arena ianao no antony zavatra rehetra fa fitaovana sy fandalovana ihany zay Jesosy ndreto Jesosy sombony avy any aminao atolotra fanitarana ny fanjakanao ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny fotoana hevinao eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an'i Jesosy alleluja ankasitratsika ny tompo fatanterahany fotoana androany misaotra anao ianko namaly ny antso ary mino fa nandray zavatrytsika teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amen na tamin'ny fotoam-piankofana nampiasantsika foa tamin'ny fotoanany témoignage nampahirezan'Andriamanitra atsika ary tamin'ny fotoanany teny nantsitsika ny tenantsika manoloana amin'ny fihazakazana fontanao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany saotra betsaka Jesosy avy aminao ny fatanterahany fotoana androany ianao ny nandahatra ianao ny nandamina misaotra ny amin'ny fiara-miasa amin'izao fiangonana izao izay manome le toerana mankasitraka izay ianao no mahatateraka an'izany fifandraisana ampo zany dia ianao hamaly fitianko izao asa fanompoana mampiatrany izao tsaroviny tsiraray avy tompo izay tonga teto tamin'ity ano ity misaotra fa fantatra fa mivavaka natao teo dia efa mivaly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo marina aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra ray fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny fiombonana miaraka amin'ny fanamasina ho marina azo tsapahitana ny fiovantoetra aseho fa any Jesosy ianao manaraka an'i Jesosy ianao ary velona ao anatinao Jesosy marina amintsika ny teny tompo indro izaomba anareo mandrakariva mba raha-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana faharovana ianao tian'Andriamanitra ianao aneho ny voninahiny iseho ny fombany tiany ka tsy mba hareny tsy mamelanao irery ny tompo aneho ny vavolombelona eo ny fiainanao izy amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo anao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen tany Jesosy daholo